aloha na ny amin'ny farany erinana aty amin'ny farany aloha ho voninahitran'Andriamanitra tain'i Jesosy manokana ianao dia mifiatanan'ny Tompo ho aminao indray. Androm-pifaliana androany. Ahoana tsara? Androm-pifaliana androany. Ninona zavatra mety antony tany dia rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy akoatra ny vokatry ny fanahy-masina dia ny fifitiavana sy ny fifaliana sy ireo vokatry ny fanahy rehetra. Manasa anao hitsangana amin'izao fotoana izao aloha antsika hivavaka ampitodika ny momba antsika rehetra mankany amin'ny Kristy fa izy no ivo ny fiainantsika, izy no mitarika antsika, izy no mpanitsy antsika, izy no tompony hery sy ny fahefana, izy no mampifaly sy mampitsikitsika anao ohatran'izao mety mbola tsy asehonao fotsiny ilay tsikitsiky fa fantatra fa faly ianao satria eo amin'ny fiainanao Kristy dia androany dia fotoana anankiray indray ahafahan'Andriamanitra manangana antsika ho vaovao indray, ho tsara lavitra noho ny omaly, ho aneo ny voninahitran'Andriamanitra ny fisitsika tsiraray avy. Ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra any amin'ny boky Timothée milazan'izany hoe mahasoa avokoa ny soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra. Na nomeny teny Andriamanitra mbo fananganana antsika, na nomeny teny Andriamanitra mbo fampianarana antsika tsiraray avy ihany koa, fa indrindra na nomeny teny Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho diso lalana fa hahatonga antsika handroso makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Aoka hifalo ny fonao satria anisan'ny olona tian'Andriamanitra ho tantaniny ianao iona aminy any amin'ny mandrakizay amin'ny alalan'ny teniny. Aza vela izy zavatra hafa, aza vela izy teny hafa, isitona ny fahalinanao sy ny fifantohanao, foka ny fonao hifamatotra amin'ny Kristy irery ihany, ilay mato anao fa indrindra ilay nitsangana ho famonjena antsika tsiraray avy. Hivavaka tsika tompoko. Ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Fa Andriamanitra tena fitiavana tokoa ianao. Andriamanitra mahay sady mahefa ny zavatra rehetra ianao. Misaotra fa ny teny rehetra izay nalaoko ny vavanao Jesosy dia mitondra fananganana sy fiainana, fanantenana, finoana ho any tsiraray avy. Misaotra fa isan'andro dia mahatsapy izay fa tsy mandeha irery fa manan'Andriamanitra tena mijery anay. Misaotra Jesosy fa fitiavana ianao. Misaotra Jesosy fa fananganana ianao. Misaotra Jesosy fa mitahiranay ianao. Aoka ny vavanay Andriamanitra anambara ny fiderananao mandrakariva. Aoka ny teninay Andriamanitra dia ilay avy ao anatin'ny fonao mandrakariva. Aoka tsy hiteny akoatran'izay sitraky ny fonao izahay. Aoka tsy ho maika izahay Andriamanitra anao zavatra na hetsika anankiray tsy nialo avy ny teninao Jesosy io. Aoka ny sitraky ny fonao Andriamanitra ny tanteraka eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Ny fifalianay Jesosy dia ny ahatonga sy ny hitondra fifaliana anatin'ny fonao. Ahatonga anao ho Andriamanitra tena hoe faly noho ny aminay tsiraray avy. Alleluia. Satria mpanatanteraka ny sitraponao izay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra ny amin'ny herinandro izay natrehanay. Natahaky ny ahoana lanjan'izany Jesosy dia ny zavatra azony antoka sy fantatray dia teo foana ianao nijery anay, nitantana anay, nanitsy anay sy nampianatra anay. Teo foana ianao natao anatin'ny tabataba be dia be teo naivon'ny zavatra rehetra mitranga dia teo foana ianao ny teny malefaka tamin'ny fitiavana fa tena tia anay ianao ary tsy manary anay. Misaotra Jesosy fa tsapanay fa isan'andro dia mihamitobaka eo amin'ny fiainanay zany falebiaza ampitiavanao zany Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay nahafahanay niatrika fianarana, asa, ny adidy, ny fanompona, ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny tokantrano, ny firenena. Misaotra Jesosy fa marina loatra ny teninao izay milaza hoe raha misaraka aminao izahay dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ny anaranao Jesosy tario izay amin'ny fahendrenao Andriamanitra dia ny fahendren'ny fanahinao masina. Ahafahanay mitoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehanao. Mandany fotoana eo an-tongotrao mibanjina anao Andriamanitra satria ny fandrosoanay sy ny fitombon'ny finoanay Andriamanitra dia tsy miala amin'ny teninao, tsy miala amin'ny sitraponao, tsy miala aminao Kristy. Ianao naoka ivon'izao fotoana izao, aoka tsy olombelona no ivon'izao fotoana izao, aoka tsy ny mitarika no ivon'izao fotoana izao, aoka tsy ny mijoro vavolombelona no ivon'izao fotoana izao, aoka tsy ny mitondra ny teny no ivon'izao fotoana izao, aoka tsy mitarika fiankohofana no ivon'izao fotoana izao, aoka ianao no ivon'izao fotoana izao Jesosy. Asandratray ny tananay Andriamanitra, mariky ny fanomezana voninahitra ny anaranao fa masina ianao. Amin'ny anaranao Jesosy asandrato ny vavakao androany dia teneno fisaorana, milaza fisaorana, manambara fisaorana
asanao mihitsy nitanao dia tena hoe Jesosy anao mendrika ny fiderana sy ny fisaorana mandrakariva. Tsy misy ny tahaka anao, tsy misy ny toa anao. Fa ianao no mendrika ilay omaly, ilay anio, ilay mandrakizay dia ianao Kristy. Ilay tompon'ny fiainanay, ilay tompon'ny fonay. Ilay fitiavana mandrakizay, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ambony zao zavatra rehetra zao. Ilay tsy miova, ilay fitiavana amin'ny anaranao Jesosy. Menay voninahitra mandrakizay ianao Andriamanitra. Aoka ny vavanay ankalazanao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny vavanay ankalazanao amin'ny fotoana rehetra. Aoka ny fonay Andriamanitra hitempo anao irery ihany. Aoka ny mombanay mihitsy Andriamanitra no hipetraka eo amin'ilay toerana tianao hipetrahany tsirairay avy. Jesosy eo. Tsy any amin'ny toerana mampety ny sainay no mety aminay. Tsy any amin'ny toerana mety tian'ny olona hipetrahany no mety aminay. Fa eo amin'ny toerana tokana izay tianao hametrahana ny tsirairay avy. Eo ny fitombonay, eo ny fampahirezana anay, eo ny herin'ny fahirezana ho anay tsirairay avy, eo ny fananganana ho anay tsirairay avy, eo ny fitarihana tsara indrindra ahafahanay manana antoka ny amin'ny fiainana aminao amin'ny mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy. Ataovy mafy ho an'ilay tompo sy mpanjaka asio aleluia mafy be ho an'i Jesosy. Aleluia. Dia tsika maka ny salamo fafito amby efapolo. Salamo fafito amby efapolo andiny voalohany sy ny faharoa dia andiny fahaenina fafito ary ny fahavalo. Andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo fafito amby efapolo andiny voalohany sy ny faharoa dia avy eo tonga dia andiny fahaenina fafito ary ny fahavalo. Izay irahantsika rehetra mamaky iaraka iredontsika ho vonina atr'Andriamanitra irery ihany. Salamo. Mite hafatanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra. Fa Jehova avo indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambony ny tany rehetra izy. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany masina. Amen. Dao tsika ankalaza an'Andriamanitra amin'ny fotsika tsirairay avy. Ankalazao izy dia irao ny anarany masina. Dao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia aoka ny teny ao anatin'ny vavanao ho teny mpiderana an'Andriamanitra fotsiny dia irao ny anarany. Eo anatrihan'ny zavatra atrehanao sahimanao fanatim-piderana. Eo anatrihan'ny zavatra mitranga rehetra dia irao foana ny anarany. Fa tsy misy tahaka azy, tsy misy afaka milahatra amin'ny Jesosy Kristy. Izy ilay omaly tsy an'eo ary mandrakizay ary voalaza mihitsy fa izy ilay tsy miova hatrizay ary mandrakizay dia mbola ho eo foana Kristy amin'ny fotoana rehetra. Asa anaty mivavaka ao, asa anaty mivavaka ao androany, asa anaty mivavaka ao androany. Jesosy rehefa misaina ny hatsaranao aho, rehefa mandinika ny fahatsaranao Andriamanitra dia hitako fa tsy miova ianao, fa masina ianao, mandrakizay ianao, tompon'ny fiainako ianao, mpitarika ianao, fifaliana ho ahy ianao Andriamanitra. Ianao ilay mampitoetra ny fifaliana eo amin'ny fiainako isan'andro isan'andro. Tsy very Jesosy fa eo ianao, tsy very Jesosy fa mitarika ianao, tsy very Jesosy satria fantatro fa eo foana ianao mitantana isan'andro isan'andro. Nahoana mety fahatsapan'ny foko Andriamanitra dia zavatra fantatro ny Andriamanitra tsy mamela anazy zany mihitsiny. Ary ny fanapahan-kevitro dia ataoko raikitra manomboka amin'ity fotoanan'io ity fa efa anao dia mbola ho anao dia hifantoka aminao, hifamatotra aminao, hiray aminao, hitambatra aminao, anaiky tarihany teninao isan'andro izay mety aminao Jesosy. Nao koa tanteraka amiko amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra lehibe fitiavanao, misaotra Jesosy Dao tsika rehetra rakirana zany misaotra. Asa anaty mihitsy ny tanao teneno misaotra. Misaotra lehibe fitiavanao anahy, misaotra Jesosy
misaotra indrindra misaotra 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 lehibe ny fitiavanao misaotra 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 Jesosy eo Jesosy eo taontsika misaotra an'Andriamanitra fotsiny na teny anankiray ary ny averinao misaotra Jesosy ny amin'ny fitarianao misaotra ny amin'ny fiainako ny amin'ny fisinao amin'ny fiainako misaotra ny amin'ny fahalebiazanao misaotra f'Andriamanitra lehibe ianao nefa nanaiky hanetry tena mba hijery misaotra Andriamanitra fa tao anatin'ny tafio-drivotra dia nijoro ianao ho mpanafaka tao anatin'ny tafio-drivotra dia nijoro ianao ho mpitondra teny sady le teny tonga nofo ho fananganana amin'ny fiainako misaotra Jesosy fa ianao no matoy izao ianao no manangana sy manitsy misaotra Jesosy fa isan'andro dia tsapako fa manana Andriamanitra tsy mba manadina tsy manary ianao Andriamanitra isan'andro asandrato mihitsy ny fisaoranao androany tena aoko matevina amin'ny fisaorantsika androany alleluia misaotra indrindra ny aminy fitahinao ay alleluia misaotra indrindra misaotra indrindra Jesosy eo rehefa misaina ny atsaranao rehefa misaina ny atsaranao alleluia ifatokinao isan'andro fatokinao isan'andro fantatro fa tsy hoe zany mihitsy Jesosy tsy mendrika Jesosy ndray fitiavana tony anao sitraka sy ny fahasoavanao sy ny fahasoavanao sy nony nafozanao sy nony nafozanao ny ainao tonga ao irafiderano anao misaotra misaotra lehibe fitiavanao misaotra indrindra misaotra indrindra misaotra indrindra misaotra indrindra misaotra lehibe ny fitiavanao misaotra indrindra misaotra indrindra misaotra indrindra misaotra misaotra lehibe amin'ny fotoana rehetra ninina zavatra mitranga amin'ny fiainanay taoko izay sa ilaza fa tsy manana hafa ankoatranao zay Andriamanitra tsy ny zavatra mitranga no anapahana hevitra fa hisaraka aminao zay Jesosy fa ninina zavatra mitranga dia fanapa-kevitra efa raikitra renay tsy hiala aminao zay Jesosy tsy manana hafa ankoatranao zay Jesosy ary ianao dia efa ampy anay Andriamanitra betsaka mety zavatra manesika sy manosika anay Andriamanitra fa nitokana avelana hitondra anay eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia ny fitiavana ianao Jesosy Kristy tsy ny zavatra mitranga tsy ny zavatra irina tsy ny zavatra manery tsy ny situation amin'ny fanatrehanao Andriamanitra fa ny fitiavana ianao Andriamanitra asandrato ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko ao anatin'ny ady Jesosy
aoka tsy frazy hafa mivoaka vavanay Andriamanitra, aoka tsy fitarainan'Andriamanitra, aoka tsy filampamonjena koa n'Andriamanitra, voaka fiderananao Jesosy Kristy. Aoka zany teny zany Andriamanitra miverina anatinay isan'andro isan'andro. Dao tsika hiteny an'izany tena teny mihitsy hoe Jesosy io asandra toy ny tanako ho anao Jesosy. Tsy maninona ny zavatra iainako, tsy maninona ny zavatra trehako, fa zao Jesosy asandra toy ny tanako, satria ianao no antom-pisiko Andriamanitra, ianao ilay famonjena ho ahy Andriamanitra tsarina. Alleluia. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy, mpanjakako fianao ilay, mpanjaka ny foko, dao veritsika any zany. Alleluia. Asandratro ny tanako ho anao Jesosy rery, mpanjakako fianao ilay, mpanjaka ny foko ianao, tsy manana fahao, tsy manana fahao. Tompoko afa-tsy ianao, tompoko afa-tsy ianao miriny foko, tsy misy fetre, tsy misy fetra toko, anteriko anao indray, anao nisaotrako, tsy manana fahao, tsy manana fahao, tompoko afa-tsy ianao, tompoko afa-tsy ianao miriny foko, ianao miriny foko, tsy misy fetra, tsy misy fetra toko, anteriko anao indray, nisaotrako, tsy manana fahao, tsy manana fahao, tompoko afa-tsy ianao miriny foko, tsy misy fetra, tsy misy fetra toko, anteriko anao indray, anao nisaotrako, anteriko anao indray, nisaotrako, anteriko anao indray, anao ireria, nisaotrako, anteriko anao indray, ny foko izao, anao tompo ny foko izao, ny foko izao, na tsy mendrika ary Jesosy dia atolotra Andriamanitra, satria ninona zavatra mipetraka eo am-pelantananao Andriamanitra,
dia maneho anao avokoa. Ny teny rehefa nivoaka teo am-bavanao dia tsara avokoa ny zavatra rehetra. Jesosy eo, ianao no tiako hitoetra eo amin'ny fiainako, ianao no tiako hitarika Andriamanitra. Tsy ny faniriako akory Andriamanitra na ny etaetako, tsy ny nofinofiko Jesosy no tiako hitondra anahy, fa ny fanahinao masina no tiako hitarika anahy. Ianao no tiako hitarika Andriamanitra, ianao no tiako hanitsy ahy. Jesosy eo, akoho fotoana anankiray ty Andriamanitra anamboaranao any tsirairay avy, tahaka ny fiara ampidirina anatin'ny toerana anankiray anamboarana azy. Jesosy eo, tsy maintsy tsy mitovy ny etahanay miditra sy ny toe-ponay mivoaka rehefa manaiky izay no amboarinao Andriamanitra. Aoka ianao Andriamanitra no hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahinao Andriamanitra. Dia amin'ny tontolon'ny fanahinay Andriamanitra midiry ianao. Aoka ianao Andriamanitra no hitondra ny teny fananganana, hitondra ny teny fanamboarana. Alleluia, alleluia. Androany le fotoana Jesosy, androany le fotoana Jesosy, androany le fotoana hiovan'ny zavatra rehetra, satria raisinay fanapa-kevitra androany iankohaka isanaiky ianao. Alleluia, amin'ny anaranao Jesosy. Ianao no tiako hitoetra ato anatiko, ianao Tompo no tiako anapaka ny foko, aza vela isire hipantoeranao, foko manontolo anao ny foko anjaka. Ndao veritsika rehetra tena mihitsy hoe ianao Jesosy no tiako hitoetra, ianao no tiako hitoetra ato anatiko, ianao, ianao Tompo no tiako anapaka ny foko, aza vela isire hipantoeranao, foko manontolo anao ny foko anjakao, anjakao. Tsy ny fiadananao ihany, tsy ny fiadananao ihany re milako, tsy fitahinako, tsy zany no anjanjako, fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy, ianao manontolo Tompo, ianao no tiako. Tsy ny fiadananao, tsy ny fiadananao ihany re milako, tsy fitahinako, tsy zany no anjanjako, fa ianao mihitsy ray zanaka fanahy, ianao manontolo Tompo, ianao no tiako ao anatin'ny ady. Aoko tsarovanay mandrakariva fa ianao no andro anay tsirairay avy. Jesosy eo, ao anaty tafiotra dia aoka ianao no hitanay, tsy jery ranomasiny izahay, tsy eno ny rivotry izahay, tsy eritreritra ny nolazainy olony izahay, fa ianao no jerainay, ianao no antenainay, ianao no ankinanay, ianao no andrandrainay, lay fanafahanao no inonay, lay famonjenao no ankinanay. Jesosy, alleluia, amin'ny anaranao Jesosy. Aoka Jesosy tsy hitady zavatra hafa na eno zavatra hafa izay Andriamanitra,
fa tena ianao tsisy akoatranao Andriamanitra. Alleluia. Ampiankino tanteraka amin'Andriamanitra ny fonao amin'izao fotoana izao. Tena mihitsy Jesosy ianao ankinako. Tsy ilay zavatra omenao ny fanantenanao anahy fa ianao Andriamanitra. Tsy ilay zavatra efa azoko avy any aminao, tsy ny fifalianao ahy fa ianao Jesosy Kristy. Alleluia. Ianao no tiako hitoetra ato anatiko. Ianao Tompo no tiako anapaka ny foko. Aza vela isireo ipantoerana. Fokio manontolo anao ny fo anjaka. Alleluia. Asitiaka mafy ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tiaka ao an'i Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoana indray isika tsirairay avy hanomerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ao anatin'izany dia saiko aloha ianao hitehaka mafy be ho an'i Jesosy noho ny amin'izay efa nataony. Alleluia. Merina ny voninahitra ao amin'i Jesosy tsika ny amin'izay efa nataony. Mialohan'ny zanako ny fijoroana vavolombelona dia hamaky kely an'ity salamo ity satria teo ampamakina an'ity salamo ity no napahatsiaro ny tompo hoe misy zavatra efa nataoko taminao fa tsy tonga saina mihitsy ianao. Salamo fahafito amin'ny fitopolo ny lohateny manao hoe fahatsarovana ny amin'ny taondasa hoety mampionona ny fo raha mila ho reraka. Ho an'ny mpivety aljedotoana salamo nataony Asafa. Ny feoko dia makany amin'Andriamanitra ka mitaraina aho. Eny, ny feoko makany amin'Andriamanitra ka miaino ahy izy. Tamin'ny andro fahoriako no hitadiavako ny tompo. Ny tanako nasandratra noho ny alina ka tsy vizana. Ny fanahyko tsy nety nampionolona. Tahatsiaro an'Andriamanitra aho ka dia nisento. Te heritreritra aho ka dia reraka ny fanahyko. Mampiaritory ny masoko ianao. Ny tebiteby aho ka tsy mahateny. Ny hevitra ny andro fahiny aho dia ny taondasa ela. Tahatsiaro ny nitendreko valita amin'ny alina aho. Tia hidinidinika amin'ny foko aho ary ny fanahyko nanontany mafy hoe anary mandrakizay va ny tompo? Tsy hankasitraka intsony va izy? Efa nitratra mandrakizay va ny famondrampony? Efa tapitra mahadrakizay va ny teniny? Efa nanadino amindra-fo va Andriamanitra? Efa nodiny ankatezerana va ny fiantrany? Ary hoy izao no mahararirary ny foko dia ny niovany ny tanana ankavanany avo indrindra. Ampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Teo ampijerevana baolina no sady namaky an'io tenin'Andriamanitra io. Tsy afena aloha fa ny tena dia mpankafy baolina. Ary resaka baolina moa zany ty jorona vavolombelona eto ity. Tena hoe nisy fotoana ianao zany ohatriny hoe miatrika zavatra dia ohatriny hoe tsy mahita ny tanan'Andriamanitra dia sady mijery baolina eo ianao dia mamaky baiboly dia hoe zao hoe ianao tsy mahita an'izany nefa inona tsy efa nataoko taminao taloha. Ohatriny hoe zay zany fandraisako ny tenin'Andriamanitra hoe efa misy ny zavatra efa nataoko taminao taloha dia tadidio reny. Dia tao anatin'ny eo ampijerevam-baolina inona moa zany nataonao tamiko teo ampijerevam-baolina. Dia tamin'ny 2015 sa 2016 tsy haiko natadidinareo le hoe Bataclan tao à Paris. Le nisy nanafika amin'ny Bataclan le nisy an'le kamikaze sy ny karazany teo amin'ny Stade de France. Dia tamin'ny fotoana io nijery tao amin'ny Stade de France, France sy Allemagne ny baolina tamin'io. Dia nijery tao dia téléphone koa lobat tanteraka, tsy hoe tanteraka fa eo amin'ny 3% sisa sa 4% maximum. Dia tsy azoko mivelomina mihitsy fa naprime mba hoe hiantsona ny olona rehefa tonga hatrany efa atao mbavahady afa voay amin'izay. Dia tsy afaka tsisy communication tamin'iza mihitsy zany fa dia za rery. Dia teo amin'le fitoerana mipetrahako moa zany ohatra hoe eto ny terrain dia za tena eto satria mba mahita an'le joueur ireny.
dia mba lefaly miantsoantso tamin'izao mory Gundogan sy ny karazany ireny mbola remplaçant dia le manao chauffement eo amin'ny sisiny eo dia faly ery reo miantsoantso hoe Gundogan Rusinka dia faly ery zany ianao miantsoantso an'le joueur eo dia nisy nanakona amin'izay ary takona tonga teo aloha dia takomana olona satria zareo moa sady za moa zarego mipetraka eo dia zalahy be da be mihitsy dia tsy afaka miteny ianao fa dia mifindry ianao zany dia any ivelany any efa manomboka misy boum dia mbola sisy tonga saina mihitsy zany rehetrarehetra fa dia baolina mandeha dia mbola mandeha ny boum mafaharoa dia tsisy za moa tsy mahafantatra ny indrindra fa dia mijery baolina dia reto bandy reto koa manakona dia lasa ny findra teo amina plasy anankiray malalaka dia le olona teo manana communication dia nijerevako ny communication le olona zany sady mitsikilo dia miresaka ry zalahy dia hoe kamikaze le teo tatsy ambadika tatsy saika olona hiditra tato amin'ny Stade de France fa tsy tafiditra dia ainareo ngamba ny vaovao iny tamin'izany fotoana zany dia tena teo zany dia hoe tena rako zay ataon'reto bandy reto fa tsy hitako zay za tsy manana communication tsy manana ninona dia en même temps ihany zalahy dia hoe lasa nodony izy mo président tamin'izany François Hollande dia efa nevakeo François Hollande fa tena kamikaze tena resaka attaque terroriste le zava-misy tao à Paris nandritra an'io fotoana io dia vao nahita an'izay zany zalahy teo tsy haiko hoe firy minute iny dia lasa zalahy mivoaka dia tena lasa reny za koa dia hivoaka anaraka an'ireny dia tonga vao lasa zalahy dia nanaraka dia mivoaka ngamba tafavoaka ataoko hoe 3 minutes sa 5 minutes zay nidiny Stade de France tonga dia nikatona ny Stade de France tsisy tafavoaka intsony zay olona tao tsisy mahazo mivoaka fa za zany tena teny an-dalana dia tena tonga tany an-trano amin'izay velomina ny telefona fa apelina tsy apelina miantso daholo ny olona ray manontolo hoe aiza ianao za tsy afaka mamelona telefona mihitsy efa tafiditra ato an-trano ako efa ohatry zao dia tena misaotra ny tompo tena hoe zany zavatra rehetra miara-miasa soa ianao zany raha ohatra ka hoe tena navelan'le hoe tena nakafian'le niantso an'le zoera tsirairay avy nasri sy ny karazana dia adiny tao nidy tao amin'ny Stade de France tao fa tena nataon'ny tompo hoe takony ianao dia mifondray ianao maharaka information tena za tena manaiky mihitsy tena hoe Jesosy no nahatonga an'le olona ianao zany tsy afaka sokoa le olona fa be da be noho ny tena fa raha tsy zany mety nitsangana andray hoe mba mialaly tsy teo fa zay mba takona fa be da be ry zalahy dia tonga dia nisako automatique ianao dia fa tena hoe zay ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana zany hoe nampahatsiaroviny le izy eo ampijerevam-baolina dia iny tokoa dia hoe tena misaotra Jesosy fa ianao tsy manana programa an'izany tsy fantatra mihitsy le izy hoe zao nge programa ny tompo aminao fa ianao dia fa variana mijery fotsiny hoe zao hoe tena hoe tsara zany baolina zany hoe mba mahita ny zalako anao baolina mivatana sy ny karazana fa tena kainy mbola tena Jesosy manana programa tsara lavitra ny ianao ny mety aminao dia tsy hoe mijery baolina eto fa miala ato anatin'ity stade ity ny mety aminao voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleloia, tovomafy ny tiako ao an Jesosy. Mety tsy ho azontsika tsaina raha hoe teo amin'ny toerany raha taraiky tao anatiny tao tsisy tompon'ny apitsotsika fa Jesosy mahafantatra ny toy dia hozy Jesosy hoe aleo takonana ity bandy ity tamin'izany izy bandy fa zao izy paster aleo takonana mba hifindra mba azo info dia hivoaka mialohan'ny fotoana Jesosy mandamina izany tany Jesosy rahalahy voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ny zavatra ho teneniko eto zavatra anankitelo nataon'i Jesosy anahy voalohany indrindra tamin'ny 2023 dia ny faharoa fahatelo tamin'ity herinandro ity nahoana ny hoe 2023 en fait za zany affecté any Etamatavy miasa any Etamatavy dia nandritra ny zatany Etamatavy 2021-2022 dia gringolé zany ny ara-panahiko dia tena tsy niditra am-piangonana mihitsy na nandritra n'izay 2 ans zay fa rehefa congé dia makaty Antananarivo dia mamonjy fiangonana kely tapakandro dia matory ny ariva fa tsy mifantoka dia mamanay nandritra n'izay fotoana zay nitondra mbavaka anahy foana dia nasainy eno télé Cool TV tamin'izay hoe amin'ny 5 sy fefany maraina za zany tena miditra amin'ny fito fo maraina ave ohatr'izao ahoana dia nataoko hoe niala lavitra ny Jesosy ary zany ohatra ny hoe nakatory aimandreny foana zany hoe nanyvelomiko le télé dia nalefako ny dridridry eo fa za tsy matory
dia ohatr'izay foana isan'andro san'andro aloha nandritra ny fotoana maromaro fa eo amin'izay inona ro aty izy inona ny mahaliana ato anatin'ity zavatra ity dia nanaraka dia lasa accro amin'le izy accro amin'le le resaka toetra dia isorana an' Jesosy tafaverina amin'i Jesosy dia nisy toetra tsy nety ihany zay dia oza tena te resaka amin'ity pasteur ity nefa ahoana ary ny hitana numéro an'ito rangahy ito dia nijery dia nisy numéro tany an-dafy dia inona tsoko dia gaga be zareo dia ozy izy hoe tsy afaka mame numéro anao zay ozy izy fa anarana Facebook no azonay omeny dia nanoratra message lava be tao amin'le nom Facebook ny pasteur Rodolphe dia aveo nomeny numéro dia mifampiresaka izay mianaka dia isaorana an' Jesosy ny amin'ny torohevitra na nomeny dia niova dia mandritra n'izay fotoan'izay za zany amin'ny Tamatavy manaraka ny HVK mission amin'ny Facebook amin'ny YouTube manana 55 giga natory-teny mihitsy aho dia ianoko foana io isan'andro isaky ny rahavavy miasa dia mihaino an'io misy fotoana efa nandritra n'izay congé 2023 zany nanomboka niova dia misy fotoana mandalo aty fa tsy dia maharitra loatra dia any amin'ny Shoprite tamin'izay no mivavaka sy ohatr'izany dia ohatran'izay dia nitehirizan'i Jesosy tao anatin'izay dia tamin'ity nitondra fiara tany tamin'ity herinandro ity zany eny tsy tamin'ity herinandro ity tamin'ny volana marsa zany nitondra fiara tany Tamatavy dia le fiara netiko fiara ivaiva dia ianareo nga malalan'ny Tamatavy ratsy be dia teny an-dalana vaky pneu tamin'izay dia le pneu galety kely reny nentina dia tonga ihany fa nikasokasoka dia nisy fotoana amin'izay pasteur Anjiva niteny hoe misy olona ozy izy mandeha mitondra tomobile dia mivatsy pneu efatra pneu de secours dia ohatrany hoe tsy miahy Andriamanitra zany lasa tsy miahy amin'Andriamanitra zany fa miantoko amin'le pneu dia ny ray aman-dreniko niantso anahy ahoana vitanana pneu ve ianao fa pneu efa simba iny ve no ampiasaina dia za zany natoko be tato anatiko hoe tsy maninona rangaha io miverina dia hoe angataka congé amin'izay le iverenana dia tsy nanaiky ny lehibeako dia ohatrany anahy be teo ahoana zany ho aty Jesosy nefa za tokony tsy maintsy miakatra fa n'le lalana miaratsy foana dia aveo koa nisy an'le hoe misy fivorian'ny tanora ny HVK le 9 mai dia za hoa Jesosy tena mba te hanatrika an'io dia ahoana ro a Jesosy dia nefa n'le lehibeako ny tena hoe non tsy mahazo mandeha ianao décembre ianao vao mahazo mandeha indray dia ahoana ro aty Jesosy nitondra-mbavaka dia isaorana ny tompo nanaiky an'le lehibe zany fa zany hoe naroso ny semaine ny 1er mai zany no manomboka congé zany dia oza ahoana zany aty Jesosy eny zay programme anao Jesosy hoe tsy mankatia zany le 9 zany hoa fa mihaino amin'ny en direct raha misy indray ny en direct dia aveo amin'izay tonga saina tsy hoe tonga saina fa kay nalain'le lehibeako zany le semaine 6 mai dia nefa orana be tany Tamatavy nanomboka lahady zany efa ny départako zany mercredi dia ao anatin'ny mijery météo sy misy logiciel ampiasaina izay mijery ny condition météorologique dia hoe tena mbola orana be Tamatavy 30 1er 2 3 4 dia nefa le natahorako amin'le hoe orana le amin'le fiarako iva dia tsy ho hitako izay lavaka eo fa to dia godrovodrofoka any dia isaorana an' Jesosy tena nietiko sady niantsoan'ny pasteur Rodolphe moa zany aho hoe hitondra-mbavaka ihany koa tao anatin'izay dia isaorana an' Jesosy tena mipoaka amin'ny masoandro tena na ny mpiara-miasa ary miantso hoe aiza ity lahy tena ohatran'ny tsara chance oza tsy chance ho azy fa Jesosy moa fa dia zay tena tonga soma tsara dia teny an-dalana amin'izay nisy mpiray tanàna dia vaky ny pneu any za ty le tonga tamin'ny tenin'ny pasteur Anjiva hoe misy fotoana ataon'ny tompo fitaovana ho an'ny hafa ianao le pneu tsy nampiasaiko fa nomeko an'le olona dia zay voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany dao hoe tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika fijonova volombelona farany tamin'ny mialatsiny fa novan'i Jesosy zava-magaga moa mety hoe kely aminareo fa important be teo amin'ny fiarahanay mirahalahy avy nanao baolina tamin'ny larobiny avy nanao baolina zay tamin'ny larobia dia avary am-bypass ary akaiky ny politika an'Ambohijanaka dia efa tena hoe amin'ny 9 latsaka angambany dia tsisy transport zay dia hoe 10 tsamo zay dia hoe
andehintsika ry zalahy andao rangafa miapita makany Andoramany dia hitantsika rehefa avy eo dia nisy taxi dia sakanina le taxi juste vao miapita eo aiza nareo andeha ho an'ny Betongolo dia any Varado dia hoy izy le taxi hoe firy nareo dia reo zay 5 reo dia hoy izy le taxi ay andao ary eninalina 300 000 francs zany tsy sosy ahoana ary zany dia ozy 300 ozy izy fa tsy niteny izy eninalina 300 francs eninalina ka dia aleo misaotra dia lasa eny andeha nitsofotsofoka tamin'iny dia mivoaka tary Andorano fotsy tonga teo dia niandro bus tsy nahazo bus dia aika miresaka amin'ny zalahy eo misy bandy anankiray zay dia hoe aiza nareo dia miresaka amin'ny Bogosy miresaka amin'ny Bogosy dia aiza nareo dia hoe any Betongolo dia any Varado dia ozy izy le zoko hoe anankifiry dia anankidimy tena mety zakako izy izany fa andao aloha jerena dia raha zakako dia hitantsika eo rehefa avy eo dia ozy izy hoe zay nge kelikely daholo fa Bogosy ihany ngezy dia Bogosy maka devant ndao arozy izy jerena amin'ny fiara dia nandeha zay nankeny amin'ny fiara dia Bogosy napetraka teo amin'ny devant dia zay efatra tatoriana teo amin'izay dia niainga le tomobile nentina zay dia ohatrinona aloha nitondranao anay 25 dia hoe 25 inona satria nanany any tary tamin'le 300 dia 25 mivaliny tato dia hoe 25 inona dia hoe 25 000 hoe 25 000 ariary ve 25 francs ka 25 000 francs wow teo aloha zany dia vavolombelona be dia mandeha amin'iny Rasalama dia hatreo Ambojatovo fotsiny nareo fa tsy afaka manatitra ny Betongolo dia oke tsy maninona fa efa tanan'Andriamanitra dia hoe aleo ranga mijanona eo amin'ny BOA eo firaisana fa efatra eo fa mba haka vola dia hoe atao freo an'le taxi zany mijanona teo le tomobile io tsy taxi fa tomobile plaisir tsotra mijanona teo le izy dia lasa nandeha nivoaka nakeo amin'ny Gaby nataon'i Jesosy nidy koa le Gaby lany ny vola tao dia miverina dia lasa nandeha dia tonga teo Ambojatovo zay teo izy le chauffeur hoe andao fa aiza moa nareo le andeha teo dia hoe ary Betongolo dia hatrany Varado andao fa teriko nareo 25 000 francs za zavatra tsy possible mihitsy zay anankiray zany hoe Andriamanitra zany mandamina programma tsy tiany ianao hiasa saina fa tena hoe pisy fotsiny mandeha dia lasa hoe faharoa tsy nataon'i Jesosy ny vola e Gaby satria naninona ny apitso maraina an'iny zay mivady andeha amonjy anona zany mba hoe haka vola eo amin'ny Gaby dia efa niainga dia efa nandeha taxi dia nakany dia verina tonga teo amin'le Gaby aika le karta tsy taty tsy azonareo le izy tsy taty le karta adino tany an-trano efa adino tany an-trano efa mipirina tany fa raha teo zany nandre tamin'le 300 000 francs programme an'i Jesosy mandamy mandretrarehetra dia izay no ijoko vavolombelona hoe tena eto amin'ny fiainantsika Jesosy tsy hoe matériel ihany fa hatramin'ny détail le tany Stade de France teo le rahalahy le témoignage hoe tena mamerina amin'ny fitiavana voalohany fa andaontsika tsy haya ny zavatra aranofo fa andaontsika hikatsaka amin'ny matériel amen dia manana programme ny Jesosy ho antsika tsirairay avy dia aza mikorompaka raha sendra hoe misy anina dia tsy maintsy andeha hody ianao fa tovy azo antoka fa tafahombona amin'i Jesosy ianao dia arovany ny ainao dia arovany fananao andaontsika hitsangana dia andaontsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy asandrato ny tananao dia hisaory izy fa tianao hisaory izy fa miany fananao tsy tiany io sy overina dia iray azy fa mba ho tonga amin'ilay fotoana izay fotoana tsara indrindra ahafahanao miombona tanteraka amin'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay manome voninahitra anao zahay misaotra Jesosy fa ianao no niainy tsirairay avy mety hoe programma tsy mifanaraka amin'ny ao an-tsaina ny zavatra mitranga Jesosy fa ho ambadika ireny dia mitsinjo ny ainay ianao tsy tianao izay hipoaham-bomba na hiaran-korontana Jesosy fa tehirizinao ny ainay mba ho tratrany ny andro androany zava-dehibe loatra Jesosy ny fiarovanao anay sy ny fitiavanao anay misaotra Jesosy fa tsy voatery hifanaraka amin'ny hitany maso fa rehefa mitoetra ao anaty fankatoavana izay Jesosy
dia tehirizinao ny ainay. Mety misy fotoana tafaly lasa mangatsiaka, fa rehefa mankatora ay aman-dreny dia tehirizinao ary velominao indray ny fitiavana anao Jesosy. Misaotra ny amin'ny tehirizanao ny fiainam-panahin'ilay rahalahy teo, misaotra ny amin'ny fandaminanao ny programa Jesosy, fa vitanao manakisaka meteo, mamposaka masoandro, satria ny zanakao mangeta entanao te hamonjy fotoana ty Antananarivo. Misaotra Jesosy ny famerenana amin'ny fiainam-panahy, ary misaotra ny amin'ny fitantananao ny dia Jesosy hoe avy nanao baolina dia omenao transport, tsy tianao zay gaspiller vola Jesosy, dia avelanao midiny gaby, avelanao mandeha ny taxi zay mitonona ho 300 000 francs, fa omenao fitaterana mora 25 000 francs zay tsirairay avy. Jesosy ho anao reriany zany, ary ianao no nanao an'izany rehetrarehetra zany, raiso midera laza voninahitra mandrakizay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy rasantsika amin'ny fanompon'Andriamanitra. Alleluia. Mahazo toerana tompoko. Tain'i Jesosy tsika rehetra. 9 minitra no anjarako eto fa ataoko 7 minitra le izy. Azonao le izy rehefa avy eo. Oabolana 24:16. Fapotraky impito ny marina nefa tafarina ihany. Impito potraka fa tafarina. Ao anaty Baiboly dia izao ny zavatra mitranga. Rehefa anao zavatra anankiray goavan'Andriamanitra dia misy zavatra sainy averina impito izay. Dia ataovy impito io izy dia ao aorianan'io Andriamanitra manao zavatra. Hoy tenin'Andriamanitra teo hoe potraky impito ny marina nefa tafarina ihany. Amin'ny fampitony izy tsy maintsy miarina. Androany zany mety misy olona potraka matetika fa miarina ianao androany. Amen. 7 minitra ozy ihany anjarako eto. Hiakatra eto mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo hitondra le hafatra dia ao anatin'izay hafatra izay le zavatra ho ataon'Andriamanitra. Amin'ny bokin'ny Daniel dia haitsika tsara zavatra nitranga. Rehefa nalay ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego atsipy ao anaty lafaoro dia nafanainy impito le lafaoro zay ampidirana ny zareo. Zany hoe natao tena ho amin'izay tena maximum mihitsy ataovy impito. Dia hozy izy Andriamanitra hoe zay mihitsy ny andrasako. Ataovy 7 fois fa hobadika le 7 fois iseho Amen. Androany zany dia zao iseho amin'ny heriny Andriamanitra. Dia ho aseho indray androany tsy mampaninona anao na afo mirehitra impito azy. Afaka hiasa Andriamanitra. Tamindray andro dia hozy izy Eli ny antso fahamainana. Ratsy amin'ny teniko ihany ozy izy dia tsisy orana eto amin'ity tanàna ity. Dia tsy nisy orana nandritra ny 2 taona sy tapany. Dia rehefa tonga amin'izay fotoana dia hozy izy nivavaka Eli dia hoe tonga ny fotoan'Andriamanitra alefaso amin'izay le orana. Dia naniraka amin'ny mpanompony izy dia hozy izy mandehana jereo inona ny hitanao tsisy ninina. Dia hozy izy Eli mantsy azy mandehany impito indray. Dia lasa le mpanompony nandeha impito. Ny verina izy dia hozy izy hoe misy rahona ohatran'ny tanan'ila ao badika le impito. Tsy haiko na misy fahamainana zao androany. Alleluia. Fa eto Andriamanitra. Ary aniraka ny mpanompony izy hitondra ny hafatra androany. Le tantara-pahamainana zany androany mifarana. Alleluia. Ndray andro Elisa mpaminany ao amin'ny mpanjaka faharotoko faefatra ny 5:7. Dia tonga le vehivavy Sonemita anankiray. Dia rehefa tonga zavady tsy vehivavy Sonemita fa tonga le vehivavy le nangataka zaza, tsy nangataka zaza fa le tonga faminaniana hoe azo zanaka ianao. Dia rehefa tonga le zaza dia faly ny taiza zaza fa tamindray andro problème fa maty le zaza. Dia rehefa maty le zaza dia niantso ny mpaminany izy
dia ozy izy Elisa mantsy an'ny mpanompony hoe mitana makany dia hoeto nitehako tsisy nininona nitranga lasa Elisa nandeha tonga tany rehefa tonga tany izy dia ozy izy ten'Andriamanitra nekoaka teo amin'ilay zazy Elisa dia rehefa avy nekoaka teo izy dia nitsangana dia nievina impito le zaza sy ny devis nievina le zaza efa maty impito misy fahavelomana alleloia androany zany ny matimaty rehetra zao velona na inona endrika na fahafatesana teo amin'ny fiainanao dia azo antoko androany fa misy fahavelomana farany misy lehilahy ray atao hoe Namana impiry izy ny nasainy an'andro impito tao amin'ny ranony Jordana ny nataony mpaminany hoe mitana miletika impito raha inenina tsy niova fa tsy maintsy impito dia tao ambadik'izay ny raisiny ny fanasitranana androany te ilaza aminao hoe eto Andriamanitra ninona mety karazana zany na aretiny io dia eto Andriamanitra afaka nasitrana anao afo mirehitra mamay eo amin'ny fiainanao eto izy ampivoakanao anatin'io afo mirehitra io na endrika fahafatesana eto izy le tompon'ny fiainana na inona androany zay zavatra heverinao fa sarotra miandrandra fotsiny fa rehefa hoentin'Andriamanitra eto le teny dia ao ampadik'izay teny zay zasenao miaraka mandray zay anjarantsika rehetra tsy ireo tsara fa karazana problema samy hafa ireo nentin'ireo fa Andriamanitra ray ihany nanao azy alleloia zay ny Andriamanitra ho atontsika eto ndao hitsanga ny vavakantsika raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka ny amin'ny fitiavanao dia misaotra ny amin'ity fotoana ity omenay ny fonay omenay ny sainay omenay ny fifatoanay amin'ity fotoana androany ity fa tsisy nininona tsy ho hainao atao zany Andriamanitra androany ary tsisy nininona tsy ho efanao amin'ity fotoana androany ity misandraty ianao amin'izao ora sy fotoana izao omemboninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen 20 sekondra sisa teka mafitsika ho a Jesosy sady andray mifanompon'Andriamanitra Alléluia. Miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra isika tsiraray avy ara-paozy eo akaikinao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe teny fiainana le izy hoe teny anova zavatra hoe ao afoantananao dia asio fisaorana fankasitrahana n'Andriamanitra ny amin'izao herinandro faranantsika eto amin'ny fivoriam-piombonana ary afahantsika mifankahita amin'ny fanatren'Andriamanitra ao afoantananao dia isaory Andriamanitra isaory azy fa izy no ambadiky ny fataterahany herinandronao izy ny tao ambadiky le vavolombelona rehetra izay nijoron'ireo olona voatendro amin'ny androany Andriamanitra no mandamina mba tsy horingana ny zanany ary naloza tsy fantatrao aza efa hitan'Andriamanitra meloa dia andraisan'Andriamanitra mesure mba tsy ho voakasika izany ianao Andriamanitra ianko mitsimbona ny fiainam-panahinao mba tsy ho lasa lavitra be any amin'ny fiemorana sy fangatsiahana ianao manomana mampiasa manetsika ambaratonga maro ny tompo mba hamerina anao sy hampitoerana anao eo aminy misaora azy fa Andriamanitra mitsimbona mihoatra noho izay ho vita ny any am-posinao mampahita fity amin'ny fotoana mampatahotra sy mampanahy satria amin'ny fotoana heverana fa tsy hisy ny mety fahafahanao mandeha mody maniraka olon'Andriamanitra sady mampahita fity averina aminao voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny herinandro vita ny tantananao ny diany zanakao tsiraray avy maro no zavatra ny famafao ary mampianatra anay hatrany ianao isaotranao na amin'izay takatry ny saina na amin'izay tsy takatry ny saina na amin'izay ekeny saina na amin'izay tsy ekeny saina zany mahatonga anay miompo eto anao ny sitraponao isaotranao amin'ny zavatra rehetra misaotrany amin'izay rehetra nataonao misaotrany amin'ny zavatra nosokafanao misaotrany amin'ny fahafenoana fahavokana sy fahabetsahana misaotrany amin'ny volana avril vita tamin'ity herinandro ity sy ny fahafahany miditra somatsara ny volana me mankasitraka anao zay tompo fa nysofinao dia niainao anay tamin'ity volana ity namaly anay ianao namaly vavaka anay ianao nandreny etahita sy faniriana nanokatra fahasoavana sy fahafahana be deaibe anao tamin'ity
volany ity averiny aminao ny voninahitra fa mendrika ho anao zany hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny loha hevitsika androany tena mpitondra ny lohateny hoe manaja ny fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Ao tananao totsika nambara fa mendrika ho azy ny voninahitra, mendrika ho azy ny dera, mendrika ho an'i Jesosy rery ny hery, ny haja, ny fitsaoana, ny fankasitrahana. Fa izy ilay Andriamanitra tsy mba natao tanana, fa izy ny namorona n'izao rehetra izao. Izy ilay tsy voatery handray izay mety homen'ny olona, satria izy ny nanome ny fanomezana tsara indrindra dia ny ainy sy ny tenany mba ho famonjena ny zanak'olombelona rehetra. Izy no Andriamanitra, Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahery indrindra, Andriamanitra ambony indrindra, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra tianao. Dao tsika nokatra ny fotsika hiara iompo anambarana zany fiandrianana zany, fa na inona hitany masitsika ny fiandrianan'Andriamanitra maro toerana ary tsy miontsona, tsy mihetsika. Izy ilay tsy miova, manao zay tiany, manao zay ao am-pony, ary zay lazainy dia efainy, zay teneniny dia vitainy. Mety mampisalasalanao ny zavatra rehetra mety hita amin'ny masonao, fa androany eto amin'ny fanatrehan'ilay marina ianao, eto amin'ny fanatrehan'ilay mahitsy ianao, eto amin'ny fanatrehan'ilay tianao. Ao afoana tananao ataontsika hiaraka laza ny tompo anatin'izany. Halleluja. Mendrika ianao tompo. Amen. Tananianao Andriamanitra tsy mianky, namin'olony anao Andriamanitra tsy mila, zay omeny olonao fikasana ihany tena izy. Andriamanitra tsy natao ny tanany ianao. Alleluia. Andriamanitra tsy natao tanany ianao. Andriamanitra tsy mianky amin'ny olony anao. Andriamanitra tsy mila, zay omeny olonao fikasana ihany tena izy. Andriamanitra, Andriamanitra Asandratray ny tananay ho voninahitra ny anarana, fa ny voninahitra rehetra averina fa mendrika ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsisy masakana, Andriamanitra ny anaranao terainay mandrakizay. Andriamanitra ianao mendrika ny saotra. Alleluia. Andriaman zay teneninao no izy. Andriamanitra tramizay, fikatranana.
Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra betsaka. Mankasitraka izay satria enjany ianao mahery ianao. Sotra ny amin'ny teny ny afatra ny fampianarana, indrindra ny fanetrehanao tena foana Jesosy. Ampianatra anay sy anitsy anay amin'izay mety ho hafanampo diso tafiotra dia ahitsinao izay tena ao amin'ilay fahamarinana ankasitranao. Sotra betsaka ny mitakarivo ity, sotra ny amin'ny loha hevitra nomenao fa tena tianao izay hifandray ara-pahamarinana sy ara-pahitsiny eo amin'ilay position mametraka ny fiandriananao amin'ilay tena maha izy azy. Fa hatramin'izay tokoa tompo ka ho mandrakizay dia ny fiandriananao mitoetra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety. Manaja ny fiandrianan'Andriamanitra. Inona no atao hoe fiandrianana? Deo tsika hijery ny tantara voalohany toko 5:20 ny 1:2. Tsika tiaka mafy tsara ho an'ny lioan'ny Joda aloha izay ampiasain'Andriamanitra foana tsy tapaka anampy antsika mba ho tafiditra amin'ny alalan'ny tononkira-panahy mba hifandray amin'Andriamanitra. Amen. Tsy ny lioan'ny Joda no mitondra fanatrehana, satria mbola tsy tonga zareo tamin'ny 3 sasana nanao intercession dia efa teto ny fanatrehana. Fa manampy antsika amin'ny alalan'ny tononkira sy ny hira eo amin'izay talenta tandrify mba tonga ny fotsika tena mangorangoraka mihitsy. Ny zavana voatantaraiky amin'ny paster Jim fa tsy arotro vetivety navana mampime kely izy dia rehefa ao an-trano zay misy hira mandefa hira dia mba miimprove ianao zany ko ao an-trano dia miteny ao an-trano tsy sao dia mba asiana repety izy ity. Toy izy hoe raha fa maninonareo rehefa manoatra zany taty paster Ponitsy miteny azy nareo fa rehefa za manao dia teniteneninareo aza. Inona tiako atongavana rehefa nomena ny hafa le izy dia misoran'Andriamanitra fa mety tsy nomenanao le izy fa mety zavatra fa nomenanao. Tsy tiaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Zao mivoalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny tantara voalohany toko 5:20 raha misy baiboly eny lohan'ny masonao totsika iara-maky. Isa 2:3 sadato ny tananao. Anao Jehovah ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Gatantsika paster Jiva Morikira tandrify anio amin'ny fotoanany. Fahalebiazana Andriamanitra ny lehibe indrindra. Tsy misy lehibe no Andriamanitra. Tsy misy olana heverinao fa lehibe no Andriamanitra. Raha olona lehibe anao manatrika eto dia tsy lehibe no Andriamanitra ianao. Efa Jesosy miteny fa izay lehibe aminareo indray ozy izy taoko izy hanompo azy rehetra. Tokony tonga dia mitsikitsiky be zany ianao fa ny lehibe indrindra no miandany aminao sy miaraka aminao. Tena akaikinao tsy zavatra trehanao ka lehibe hoe noho ny fahalebiazan'Andriamanitra hoe anao ny hery. Resaka amin'Andriamanitra eto ny mpanoratra ny tantara le mpanompon'Andriamanitra resaka teto. An'Andriamanitra ny hery. Tsy misy manana hery mihoatra no Andriamanitra. Io zavatra lalovanao io zany mety ianao no miteny fotra mahery be le izy fa tian'Andriamanitra tonga ao anatinao zao fahatsapahana zao tsy mahery no Andriamanitra io zavatra io ary azo karakarainy io androany arivo tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. An'Andriamanitra ny voninahitra satria izy no mendrika izany hatrizay ka ho mandrakizay. Izy no mampahomby ka raha misy fahombiazana hitantsika
dia averintsika ho amin'Andriamanitra ny voninahitra fa raha tsy teo izy a tsy niseho ny fahombiazana. Izy ny mampandresy atsika ary raha tsy eo izy dia tsisy hojerena ny fiainantsika. Avereny hoe an'Andriamanitra ny voninahitra. Famirapiratana, izy ny mamiratra indrindra ary avy amin'ny famirapiratana. Izy ny miavaka indrindra ary raha sendra miavaka ianao dia fantaro fa izy no mampiavaka anao. Fa raha vao ialana eo ianao dia lavaka fa tsy miavaka. Miaino ve tsika? Avereny hoe an'Andriamanitra ny famirapiratana hoe fiandrianana. Atao averin'olo izy. Fiandrianana. Fiandrianam-pirenena ny resaka anao vetivety dia hiditra amin'ny fiandrianan'Andriamanitra tsika. Fa Andriamanitra te hahitanao eo amin'ny toerana mahay manaja ny fiandrianany. Fa maninona izany nomen'Andriamanitra? Le fifandraisanareo mianaka mihitsy ny tiany ho fifandraisana mety. Tsy ho fifandraisana fotsiny eo amin'ilay hoe miara-meme, miara-milalao, fa misy fahatsapana izay ny anatinao any hoe eto kosa ten'Andriamanitra izy, tsy miditra tsika. Alleloia. Dadanao izy tena marina izany. Fa misy zavatra tsy azonao hidirana na rainao ary izy tamin'ny anaran'i Jesosy. Ohatra, raha zanaka président zao ny olon'ankizy anankiray, président de la République ohatra, zanany. Dia rehefa mampivory ny gouvernement izy dia tsy afaka hita ilay zanany hoe za aloha mieritreritra hoe izao no tokony atao e. Na zanany aza, satria lasa miditra any amina karazana asa sy andraikitra tsisy idiran'le zanaka. Ny azo zanaka atao dia afaka manangatana hoe papa, raha ny eritreretiko sao dia autoroute mankany Antsirabe no atao. Dia azo raisina ny hevitrao fa tsy mitombona. Satria tsy voatery anaiky ny sosik'hevitrao ny rainao eo amin'ilay andraikitra. Ny fiandrianam-pirenena ry havana dia toy izao. Ny firenena manana ny fiandrianany dia firenena masy mandidy amin'ireo fanapa-kevitra tsy tokony hidirany, firenen-kafa na firenena vahiny izany na ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy ho développeko lavitra be izay fa dia mila tonga saina fotsiny ianao hoe iza miaina an'izany dia iza tsy miaina an'izany mihitsy. Tsy edikevitra izany fa définition no mena fotsiny hoe raha tsy mahatapa-kevitra rery fa hafa ny manapa-kevitra tsisy fiandrianana dika izay. Dia mety antsika hoe ka tsy misy izany. Misy ka. Misy firenena manana izay fiandrianana izay, misy ny andalany anana. Amen moa. Mba sy fanantenana ty resaka ty reto. Alleluia. Fa iza no antenaina anana fanantenana raha ianao mandray teny bomba be eto no miteny fa tsy possible atsony izany pastera. Possible izany. Possible izany. Ny fiandrianan'Andriamanitra, afaka mamerina amin'izay ianao satria ohatran'ny tianao naverina izy teo. Ny fiandrianan'Andriamanitra. Tsy mamerina atsony ianao. Andriamanitra masy mandidy amin'ireo fanapa-kevitra tsy tokony hidiranao mombanao. Afaka veriko. Ny fiandrianan'Andriamanitra, Andriamanitra masy mandidy amina karazana fanapa-kevitra tsy tokony hidiranao nefa mombanao. Andriamanitra sady mpanjaka izy ary mpanjaka tsy azo terena. Dia izay ilay hira teo, mitoetra ianao, tsy miova ianao, mandeha ianao, manao zay ianao ve manana fiandrianana? Rehefa sendra nony ianao mandeha ny an-dalana eny dia hatreo fiandriananao, inona mofo gasy sa inona raha manonaka eo fiandriananao. Mihaino ve tsika? Fa raha vao miresaka momba ny mandrakizay sy fifandraisana amin'Andriamanitra dia ny fiandrianan'Andriamanitra ny tokony ho apetraka ao amin'ny alalan'ny fanekenao ny safidin'Andriamanitra hitondranao. Salamo fa 5:145 andininy fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy.
ny lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no ho saintsainiko. Luka 7:22-7 ka hatramin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola nanantona izy dia nampinjitsinjotra sy nampifanitsitsintona azy ny demonia. Ary Jesosy ny teny mafy ny fanahy maloto nasitrana ny zazalahy délivré dia natolony tamin'ny rayindray ilay zaza délivré talanjony izy rehetra izay nitazana noho ny fiandrianan'Andriamanitra. Inona le fiandrianan'Andriamanitra natalanjona mpitazana teto? Afaka zavaina ve? Jesosy naneo fa tsy ny devolony mahazo manao izay tiany, tsy ny devolony mahazo mampahory olona, fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitenenan'i Jesosy mafy ny fanahy maloto no afaka manafaka an'izay tiany ary tsy azony devoly hidirana izany na tsy tiany azy. Ny fiandrianan'Andriamanitra tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ny délivrance amin'ny anaran'i Jesosy mantsy dia profo ny fanjakan'Andriamanitra tonga eto ambonin'ny tany. Teo aloha teo mety nisy démoniaka, tonga ny olona tsy izay atao, dia manomboka lasa lesona hoe tena tsy azo kitiana. Fa rehefa tonga Jesosy, ny fiandrianan'Andriamanitra tonga dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra izay mitonona ny tenany fa tsy azo kitiana. Tenenao akaikinao, misy zavatra tsy azo kitiana avy eo amin'ny fiainanao. Eto ny fiandrianan'Andriamanitra hoe afaka mikitika an'io hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ino tsara? Talohan'io voafatotra ilay tovolahy kely mijaly, ory. Ny ray aman-dreny koa ory lavitra. Ary eto miresaka ho an'ny zanaka. Fa rehefa marary ianao dia ny ray aman-drenao no marary lavitra no ianao fataro zany. Rehefa aterina manao CPE ianao dia ny ray aman-drenao tsy mahita toro melohanao. Kaza miteniteny foana hoe tsy tiandry zareo, tiandry zareo ianao. Ray aman-dreny tokony hiteka dia mivory rehefa avy eo miaraka amiko teka mafy tompo. Mila verina amin'ny loniny zany. Dia mijaly ilay ray aman-dreny mahita ilay zaza mijaly. Tsy izay atao. Asiana menaka, tsy afaka. Asiana sira, tsy afaka. Angalana tongolo. Atao ohatrany hoe mba nanatrika ianao e. Alaina le makakifafa vao mividiana dia asiana boribory dia atao ampovoany eo ilay zaza. Dia nefa raha dia tsisy azo atao tsony. Tonga avy any Jesosy. Inona mahazo an'ity zaza ity? Sao problema no. Vao nanantona ny vahoaka misy inona hono e. Miala hozy izy Jesosy mantsy le fanahy. Teo no eo. Tonga dia nanaiky le tsy nanaiky. Androany hariva. Tsy haiko hoe inona ny tsy manaiky eo amin'ny fiainanao. Fa ny fiandrianan'Andriamanitra iarahantsika ajainy eto amin'ity takarivo ity sy manomboka amin'ity takarivo ity ampanaiky an'izay tsy nanaiky hatramin'izay. Ary za mahita fa tsy devoly ilay tsy nanaiky hatramin'izay fa ianao mihitsy aloha nampanaiky eto aloha zao alohan'izany rehetra izany aloha. Amen. Fa vao nitonony Jesosy tonga dia baraka ilay devoly, tonga dia ozy ny olona hoe oay fiandrianan'Andriamanitra zany. Tonga Andriamanitra manao izay tiany. Ary tsy nantany hevitry ny devoly izy hoe afirinareo atao maninonareo no maninonareo tsy mahazo miala. Tsisy resaka an'izany. Miala zay fotsiny. Amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe Halleluia. Tsy maintsy miala eny. Misy mihaino ve? Androany hariva hikarakaranao eto ny tomponao. Fa androany hariva sokafo fonao hanaja ny fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe manotany ny olona dia azony devoly ampijaliana. Ozy Andriamanitra, rehefa eto na mety mbola manota ary io, dia afaka no afahako mba ahafahan'ny olona io ho afaka koa amin'ny fahotana. Tsy izay fepetrapetraky ny devoly, fa izay tenenin'Andriamanitra ihany, ary izay tenenin'Andriamanitra ny farany. Zavatra efa tenenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany zao, ty 2024 ty, Jubilee. Ho an'izay tsy mahafantatra ny dikan'izany, style kely izy tenenina hoe Jobily. Alleluia. Fefanteny melony tompo. Ka tsy haiko hoe misalasala ve ianao? Fa raha misalasala eo tonga soa fandroany hariva. Ho esorin'Andriamanitra amin'ny fisalasalana, ho ampitoerin'Andriamanitra amin'ny fahatokena. Amen. Tonga eto ianao, mety matahotra. Aiza ho aiza ny idiran'ilay Jobily amin'ity taona ity pasteur fa raha izay premier trimestre izay tena tsisy ho tantaraina. Fozy Andriamanitra. Tsy ny premier trimestre ny teneniko, fa ny taona.
aza faritana amin'izay fahitanao sy zay mbola tsy hitanao. Avy aloha Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiandrianana ianao zay tiany rehefa omenao zay zavatra eo avy anatin'ny fonao. Ajao ny fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia Andriamanitra mahazo manao zay tiany amin'ny azy. Salamo 3:7 naran'i Jesosy. Ny titran'io tsy haiko raha misoratra ao rehefa raha lanjaka azafady. Aiza titra? Tsisy titra ny ese. Ny titran'io misy manana baiboly ve any? Aiza ny baibolinareo? Misy titra ve ny pasteur? Jareo raha misy titra azafady tompoko raha misy. Raha tsy misy dia omeko ilay titra. Psaume 93 ina pasteur? Ny fiandrianan'Andriamanitra. Vakiko ilay izy dia mazava. Eny. Odray, mbola tsy anka. Maika be tsika. Efa dia amin'ilay eny sady. Naran'i Jesosy. Jehova ny mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy misikina hery izy. Ary zao rehetra zao nampitoerina ka tsy hetsika. Satria mitafy hery Andriamanitra dia izay ampitoerina tsy mahazo mihetsika. Raha Andriamanitra zao manao 1, 2, 3 soleil tonga dia tsy mahazo tsy afaka tsy tafihetsika ianao. Andriamanitra hoe 1, 2, 3 soleil tonga dia eo ianao eo. Ambara-piteneny hoe metse. Andro ny ariva mahita fa ataony 1, 2, 3 soleil io problemanao io. Hitanao fa tsy aketsika io. Tonga dia tsy mahetsika io. Zany no fiandrianan'Andriamanitra. Izay teneniny tonga dia mitranga. Dia ohatr'izay koa rehefa mitenina koa izy hoe ajanona ny lainga. Tonga dia manajanona koa ianao. Manao zay tiany amin'izay noforoniny Andriamanitra. Manao zay tiany amin'izay nampitoeriny Andriamanitra. Rehefa tsy tiany hihoatra ny zavatra anankiray dia teneniny hoe tsy mahazo mihoatra eto dia tsy tafihoatra io. Rehefa tsy mahazo dia tsy tafy. Rehefa Andriamanitra no miteny. Rehefa miteny Andriamanitra tsy mahazo mihetsika io dia tsy tafihetsika io. Matthieu 7:20 amin'aran'i Jesosy. Matthieu 11:27. Ny zavatra rehetra natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray. Tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka. Sy izay tiany zanaka anehoana azy. Ny fiandrianan'ny zanaka araka ny voalazan'i Jesosy eto dia izao. Izy rery, Jesosy rery no afaka misafidy izay tiany anehoana ny rainy. Fiandrianana zany. Ianao zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe asa oranga ny ray rehefa tsy aneho izy dia eo ianao. Fa izy moa tsy ohatr'izay zany izy tsy manao ohatr'izay izy. Fa asehony mihitsy hoe ohatr'izao anie ny ray. Fa manazava amintsika fotsiny aho hoe ny fiandrianan'ny zanaka eto zany. Ny fiandrianan'Andriamanitra eo amin'ilay mahazanaka azy dia izy rery ny manana fahefana manao zay tiana afaka maneho ny ray amin'izay tiany. Aleo vakiko ilay ireo marika tsara hoe ozy izy. Tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka ray zay. Sy izay tiany zanaka anehoana azy. Tsy ambadika ny fikarohana ilay izy fa ambadika ny fiandrianana. Na hikaroka manjato amin'ny mandram-pahafaty eo ianao ka tsy ho asehon'i Jesosy io dia tsy ho hitanao io. Fa rehefa hitapakevitra izy ao amin'ilay fiandrianana izay nahajainao dia afaka no aseho andray ilay izy. Androany aneho zavatra Andriamanitra avy amin'io fiandrianan'io izay ajaintsika miaraka. Matthieu 24:27 naran'i Jesosy. Tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ny 9:30. Fa ny amin'izany andro soro zany dia tsy misy mahalala dia ny anjelin'ny lanitra azy ary na ny zanaka koa raha tsy mahalala afa-tsy ny ray ihany. Anisan'ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny maharay azy. Inona ny suite logika an'izay? Izy rery ny mahafantatra ny fotoana isehoan'i Jesosy ampanjavina ny fiangonana. Misy taona natao fa maniary Jesosy tsy nampahafantarina. Ka raha vao ampahafantarina Jesosy dia teneniny amintsika koa. Misy mihaino ve? Tiany loatra ny ianao e. Nefa tsy mety izy vao tenenina aminao meloha. Mandray feo tampoka ianao zany hoe ry zanako, anako, anako. Amin'ny 26 juin ny seho aka ny fiangonako. Onako, onako. Minoa marimarina fa hatramin'ny 25 aloha ianao hitrosa tsy amerina. Enio tsara. Anao réservation dia amin'ny juillet payeko.
satria fantatrao fa 25 alina ianao eo atongotrao ny tompo any ranomaso. Ty ilay zanaka dala miverina, Andriamanitra mifamindra-po ianao. Satria fantatrao fa 26 le izy. Mahafinaritra le izy, tsy teneniny mba ahafahanao miambina isan'andro. Averiko, tsy ampahafantariny mba ahafahanao miambina isan'andro. Tena marina tokoa fa azy ny fiandrianana, satria na antany arenao tsy hovaliany zany satria anazy zany. Ary na hiteny koa arenao hoe marana ta, tsy midika mihitsy zany hoe na ianao an'izay dia indrindra eo afainganana. Anazy manokana zany. Ianao ny te-hody. Marina zany reto, ianao ny te-hody fa tsy manana ny plana sy ny programany izy. Ohatry ny vavaka ataony rehefa misy olona marary, azalainy izy, sitrano izy, atsangano izy, za mino fa rehefa mitsangana avy izy, manompo. Izy Andriamanitra, alaiko. Tompo, alaivo izy fa mijaly, alaivo izy fa tena mitomany, alaivo izy, tsy alaiko. Fa raha mbola tsy azonao zany dia tonga sao tanatin'ity club ity fa mianatra an'izany ato tsika. Koefisien ambony be zany matière zany ato. Mianatra manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Fa ny zavatra sura aloha, Andriamanitra tsara izy, dikan'izay fitondrana zany tsara. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia mahafantatra ny andro sy ny ora iaviany zanak'olona dia Jesosy. Io fiandrianan'Andriamanitra io tsy fikitika. Mino fa isa-tokantrano misy le tsy fikitika. Sa aminareo azo kitihana daholo? Misy le tsy azo kitihana. Arakaraka ny taonany zaza ny mampitombo ny tsy fikitika. Misy karazana haingon-trano manjavona ambara-pahalehibean'ny zaza. Rehefa lehibe izy voavoaka. Satria tsy fikitika. Miaino ve tsika? Tsy misy le izy, fa mbola tsy mety. Fa za mino fa mety le izy androany matoa men'Andriamanitra. Avereny hoe manaja ny fiandrianan'Andriamanitra hoe tsy mikitika ny fiandrianan'Andriamanitra hoe. Maria ny androany no anisan'ny fanoharana. Maria renin Jesosy. Jaona toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahadimy. Efa henonao ty fahaveriko, fa ilay rehefa avy eo no voate. Averiko. Efa henonao ty fahaveriko, fa ilay rehefa avy eo no voate. Dia tsy nitehaka koa ianao ho an'ny tompo nefa mba hisy no voate rehefa avy eo. Ny zavatra hitako dia zao tsy miova Andriamanitra. Rehefa tsy fantany Maria, dia izay manao mitovy amin'iny dia tsy fantany koa. Fakiko amin'aran'i Jesosy. Rehefa lany ny divay dia hoy ny renin Jesosy taminy. Na dia zay, zay dia efa tsy mety. Tsy manana divay intsony izy. Dia nitodika Jesosy. Raha vehivavy, fa nino zasy ianao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Izy Maria. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, atao fotsiny izay asainy ataonareo fa tsy mety ilay nataoko teo. Fa mety ty ataoko ty. Inona ny tao ambadika le hoe tsy manana divay ry zareo. Zao ny ambadika le izy. Mitady ianao ao an-dakozia zareo maninety ianao. Tsy eto mila fagagana fa ary tsy fantatrao ve zany. Zany daholo ny ao anaty farango sosotra. Makanesana ianao. Avereny hoe manery. Mikitika ny tsy fikitika hoe. Tsy efa hita ve fa misy problema ao? Dia miara-meme androm-petera eo ianao. Tsy tokony nanery Maria. Satria ny fanerena dia avy amin'ny filana manery. Le filana manerenao dia lasa Andriamanitra niterenao amin'ny anarany filana. Lasa mikitika ny tsy azo kitihana ianao. Satria mikitika ny souveraineté an'Andriamanitra na ny fiandrianan'Andriamanitra. Réaction de Jesosy. Jereny ambony ambany ohatr'izao Maria. Fizy ianao? Oza misy miteny, raha mba zany jereny ambony ambany ohatr'izany, tsy le jereny fa le teniny avy eo. Fa izy ianao ozy izy. Raha vehivavy tsy mba niteny akory hoe ry reny izay nitondra amboaka sy volana ilay niankin-drery tamin'ny. Onao le fiteny?
niankindrindry ny hererina andritra ny 6 volana tsisy idiran'izay raha vehivavy izy fa niny zasy ianao tonga dia mamafa ny anaranao ao an-tsain'Andriamanitra ny fikitikitianao ny fiandrianana Andriamanitra. Iny mahatonga le dia soraty indray ao amin'ny bokinao ny anarako. Hainareo mahatonga andreny ve? Voavafa. Iza namafa azy le dia volo tsy vanina. Ny fikitikitianao ny fiandrianan'Andriamanitra. Raha atao midika teny hafa zany dia hoe zay mikitikitika fiandrianan'Andriamanitra dia goma. Mampiasa goma mamafa ny anarany ao am-pon'Andriamanitra sy ao an-tsainy. Loza be reto. Tokony nanomana ny fony Maria ankatohan'Andriamanitra. Azaka ny instruction raha avy hatrany dia takatry Maria le fahadisoana tonga dia nanintsy teny izy dia nampasy an'le révélation teny amin'le mpanompo hoe atao fotsiny izay asainy ataonareo. Zay mikitika ny fiandrianana ry havana amin'ny alalan'ny endrika manery azy na ankolaka na mivantana dia lasa tsy fantany. Raha misy ny tokony ho fantatry Jesosy tsara dia Maria. Satria ny tarehan'olona hitan'i Jesosy voalohany dia Maria. Ary ny hitany hatramin'ny mbola kely dia Maria. Tarehan'io vehivavy io zany tokony fantany tsara ary fantany voalohany tamina olombelona nofomandraha azy. Fa teto voadiso ny fomba nanantonany Maria an' Jesosy. Approche. Voadiso le approche tonga dia tsy fantany. Nefa io le tsy fantany io tsy dia tsara reto. Satria ao Matitoko 7 mpanao meloka ny teneniny fa tsy fantany. Ao Matitoko 10 Virginy 10 adalana tonga dia tsy fantany sady tsy tafiditra ao aminy. Tsy dia tsara zany le tsy fantany ary tsy tsara mihitsy zany le mikitikitika ny fiandrian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanerena azy. Raha misy ny akaiky an' Jesosy dia Maria. Nefa io akaiky an' Jesosy io mihitsiny no tafajoboka tao anatina fikitiana ny fiandrian'Andriamanitra. Tandremo, so dia akaiky an' Jesosy ianao. Fa na akaiky an' Jesosy ary ianao dia mila mitandrina ianao tsy hikitika ny fiandrianana. Na dia efa mpifankazatra aminy aza ianao. La même Marie, mbola Marie io ihany. Zany eritreritry mba vita lesony izy mba tsy miverina intsony izy mba tsy midobla. Fa ny double Marie. Zay mahatonga amin'ny teny hoe mba misy nouveauté androany. Alléluia. Sokafo marika toko 7 ny 1:30 ka hatramin'ny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary avy ny reniny. Izy io reniny io. Izy reniny Marie. Ary avy ny reniny mba miralany. Satria Maria netony fa rehefa avy niteraka an' Jesosy Maria dia tena nikatona ny trano fa nitanatana. Ary mbola niteraka be dia be Josefa sy Maria. Ary nananjandro be dia be Jesosy praitapo. Isany ao anatin'izany ilay Jakoba nanoratra ny epistily araka an' Jakoba. Satria ilay Jakoba anankiray tapadoa dia tsy maintsy soloina olo Jakoba anankiray ilay rahalahin Jesosy. Dia ireo zany ny tonga avy any tao a-Kapernaoma tantara. Dia avy ny reniny mba amin'ny rahalahiny. Aiza, toto ohatr'izany zareo zany. Aiza Lery? Ngazonao atao an'izany angamy Messia. Na dia zokonao ary tsy azonao atao an'izany. Messia ny resahantsika. Janona tao alatrano. Dia naniraka tao aminy hiantso azy. Avy ianao aty. Tadidinareo ve le nitenen'ny Maria ihany koa? Makanesa ianao any an-dakozia. 9:30. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe azafady tompoko, ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady ianao. Tsangan' Jesosy dia niteny, fiza ny reniko sy ny rahalahiko? Very double, tsy double portion fa ny double teo amin'ile hoe nikitika ny fiandrianan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy indray. I Maria. Fa iza ny reniko sy ny rahalahiko? Ary noho ny nijery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy, ireo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa niza manao sitrapon'Andriamanitra dia iza ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Taiza ho aiza indray zany le nikitika tsy fikitika indray Maria. Le niteneniko teo hoe tonga avy any zareo tsy miditra amin'ny fivoriana, tsy miaino an'izay tenenin' Jesosy.
tsy miandry ny fivoriana vita, tsy miandry ny paster miamamanazavy ato ny fivoriana manaraka dia ena dia vavaka injirony, tsy miandry an'izay ry zareo. Fa mbola mandeha tsara ilay toroteny, mbola le show be iny dia manirakolona. Tsy izy koa fa mbola se permettre manirakolona. Izy Jesosy fiza mitady ao zany. Mamanao sy ny zandrinao. Izy izy ka. Tsy fantatro zany. Ny mamako sy ny zandriko reto amin'ny trampokon'olo reto. Oza misy maman Jesosy aho. Amen. Raha zay mampitsahatra ny fonao dia amen. Fantany ve ny reniny sy ny prêt-à-porter aminy? Lasa tsy fantany tampoka rehefa nanery azy hoe makanesa ty. Hitanareo amin'izay ve le izy? Jesosy mitoroteny ao amin'ilay salina dia zareo anivela miteny hoe teneny Jesosy fa eto mamany, ato mamany. Asevo mivoaka ao izy maketo mamany. Mazava ve zany e? Ohatrohatra mihitsy paozin'ny Maria sady manao zao tokony. Sevo makao izy maketo dia teneno izy. Atao ohatro mihitsy paozin'ny tananao hoe ao mamany. Dia nitsangany Jesosy. Fizy zany may vava ao ambadika eo zany, mazava angamba an'izay. Fa tsy zany ny reniko. Tsy fantany. Tsy zany ny zandriko. Taitra daholo. Fa izany ray azy. Ianao nareo tonga manao sitrapon'Andriamanitra miainao reo, nareo ny reniko. Ianao madama mamako. Ohatr'izany zany le izy. Satria nikitika ny tsy fikitika androany hariva ok'izay. Isa roa telo. Fa taorianany io tsy nahita ntsony hoe triple izy. Alleluia. Maria hafa indray ny nanondrana. Maria mpanao Madeleine. Naverina tamin'ny antom-pisina izy rehefa diso ny izy mahay mivarotra. Ny entana ny diso. Fa tonga Jesosy namerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Tao ny fijoroana sy ny fitondran-tena ina mampime anao. Alleluia. Fa nanao erreur koa Maria dia ho tsikafontsika eto mba tsy hanao erreur koa ianao ohatran'ny Maria. Eto zao raha Maria ny anaranao aza manamely tena. Alleluia. Afaka hiovany zavatra rehetra, tsy le anarana fa le approche, le fomba fanatonanao an Jesosy. Ny zavatra remarqueko tamin'ilay teo aloha, rehefa vita le zavatra le ohatrany hoe somary ohatran'ny fifamaliana, tsisy teny mihitsy teo hoe rehefa vita ny teny tompo dia nyravany ny fivoria dia lasa izy mivoaka ny eona tamin'ny mamany. Tsisy resaka. Jaona toko fairaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra sy ny andininy hatramin'ny andininy fahaenina naran'i Jesosy. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ary nisy lehilahy anankiray narary. Lazarosy avy amin'ny Betania no anarany, tanànan'i Maria sy Marta rahavavany. Any zareo zany le tanàna. Andininy faharoa. Maria dia ilay nanositra ny tombo tamin'ny menaka manitra. Sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy any adahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy. Mihina fa efa manomboka memailo amin'izay ka mantsika menakavy eto. Tsy ry zareo no nakany amin'i Jesosy olona ny rano hoe teneno ny fa milanao aty Maria sy Marita. Nareo fa tsy mety ohatra mitovitovy ihany le fahadisoana e. Manirakolona iantso an'i Jesosy wakaty, tsy enao mila ny mandeha makany fa manirakolona ianao hiteny hoe tongava aty. Zay hoe madisa le aizy nareo vavaka any an-trampoko eto ambavaka any e. Io. Amboarina programma fa mila an Jesosy ianao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Alefa sy le anina. Pijery direct mahita an'izay to dia misy afo be to dia Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Oza misy mijery tezary zany afo zany. Mijereva rediffusion. Raha mila an Jesosy ianao, vitanao rangamba mandamina fotoana. Dao tsika isaina ary. Misy afera be zay tena tsy tafavoaka mihitsiny.
dia le ministra ao amin'ilay domaine misy ianao no miteny hoe zoma hariva amin'ny efatra no miandry ianao. Ianao nefa zoma hariva tena tsy afaka mihitsy, tena be rarah be, tena be asa, be lo, be. Fa vao mahainao amin'ny efatra foanako daholo ny programme fa zarara mahazo rendez-vous. Lasa ianao milafika any hatramin'ny roa. Mafy zany le ho tafita reto. Ao amin'i Jesosy no mahatafita anao fa tsy eo amin'ny olona. Tonga ny amin'ny efatra voaka le SP. Oui, bonjour. Iza moa nareo? Manao fotoana ministra. Miala tsiny fa nandeha namonjy fotoam-bavaka any amin'ny trampokin'olo izy androany arivo. Afaka maidatra amin'ny enina ngay ianao. Ataovy tsara le. Mihoatra lavitra n'izay ny rendez-vous antsika amin'i Jesosy. Afaka hanao zavatra eto ny tompo izao tsika miteny izao. Le Andriamanitra mpanao fahagagana tantarain'ny Baiboly, hitany masitsika amin'ireo karazana vavolombelona tsy eto any fa ny amin'ireny karazana croisade be dia be iarahantsika ireny. Eto izy amin'ity takarivo ity, afaka hikarakara an'izay manokatra ny fony tsy kitikitika intsony ny fiandriana n'Andriamanitra reto izay olo izay aoka izy itiaka mafitsara ho an'Andriamanitra. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe zay tsy makany fa izy makaty. Kitikity eo foana fo hitanao. Zafady, aza mikitika ny fiandrianan'Andriamanitra ianao. Tsy mety zany. Halleloja. Tsy mahasoa anao ny hikitika ny fiandrianana. Teneno izy. Mararony le tiny. Karaty dia makaty. Mesy mitory-teny makary dia tonga ty. Tandremo manohira. Ozo dia misy andimy faefatra. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy Jesosy. Tsy fahafatesana no anton'izany. Ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Fantany sa tsy fantany izy ireo, andiny ny fahadimy. Avoay ny andiny ny fahadimy. Ny anaran'i Jesosy. Bekariko mihitsy amin'ny pataloha itentenako an'ilay. Vonina venao ieno. Vonina venao ieno e! Tsy nahary eo rangavatra anzy. Aloha verotsika ilay izy teneniko anao ilay izy. Vonina venareo ieno ilay izy e! Ary Jesosy tia Marta sy ny rahavaviny. Tsy voatonona ilay anarana. Fa naninona? Fa inona no nitrangany tsy voatonona ilay anarana? Tena akekinao, nikitika ny tsy fikitika hoe. Eto koa misy exercice na anona koa eto. Sokatra daholo ny lela, nify, akolaka. Inona nareo androany nikitika ny tsy fikitika. Halleloja. Reo marikeo Marta voaresaka, Lazarosy voaresaka, fa nidinganiny la Maria. Dinganiny Maria satria maninona? Tsy fantany vao nanery. Teto no nahitako hoe iza nanan-kevitra an'ilay hoe tonga vavaria makaty ianao. Rehefa tonga komisery ianao dia azonao zany. Hitanao izy daholo zany makaiza makaty eo. Mahavariana be izy. Ary Jesosy tia Marta sy ny rahavaviny. Ary Lazarosy. Andiny fahenina, inona amin'izay le réaction satria mikitikitiana amin'ny fiandrianana. Tonga dia navela ve zavatra dia naka moto taxi dia namonjy zareo. Nahita fity 25 000 francs dia to dia izy efatra mitsama niary nandeha tany. Alina ny andro. Andiny fahenina. Ary noho nyreny Jesosy fa marary Lazarosy dia maika izy nijanona teo. Tianao Andriamanitra hijanona any amin'izay misy azy ihany fa tsy hamangy anao. Teritereo izy. Azo toerako ranga. Pastera maninona? Marina zanako. Raha tokony hoe tsy haiko inona le approche tsara lavitra noho izay afaka nataon'izy mirahavavy. Ny ray mijanona mikarakara Lazarosy dia ny anankiray ranga misakara dia makany amin'i Jesosy e. Voen'i Jesosy ilay izy. Manery.
za tsy andeha tsy haiko razonareo ve zany omeo an'Andriamanitra moa ilay andrasany halleloia mety misy zavatra azonao terena fa Andriamanitra iangaviako aminao iangaviany tompo amintsika aza ampidirana programana fanerena mihitsy na ohatry ny kiodiny aza ny kiodiny zany a valeur monétaire kely indrindra atao amin'ny firenena malagasy voareny Jesosy le resaka be deaibe teo resaka nataon'le rahavavy Marta sy tadidiny intsony ny anarany ohatr'izao zany izy tonga va marisy Marta asevy voaka ty Jesosy mara tsy asevy voaka ty asevy maka ty izy rehefa tonga anao oety ny afatra de teneny izy hoe Maria o no mitady anao fa tonga ava ty ony ianao iny tananao iny aloha fezo tonga avy any Jesosy ahoana tsara hony enao ony zany tonga avy any koa le olona tondra afatra enao ony mila tonga ary ony enao ny tonga tozy Jesosy ay teneny zareo fa tsy hoany mbola hijanony etony tsy haiko azonareo dia anao mieritreritra hoe Jesosy koa ako ianao mikitikitika ny zavatra tsy azoko ty anako Maria tety voalaza fa rahavavy Marta tsy voatonona anarana tsy voatonona anarana ohatrany hoe tsy fantatry ny tompo tampoka izy tany efa mpampiatrano azy ary mpikarakara raha nanery izy mirahavavy mba hovanginy Jesosy hoe marary Lazarosy dia tsy izy mirahavavy koa mba naniraka mpitondra afatra valany tsy tonga nanao izay nanerena azy Jesosy tsy tonga namanga ny Lazarosy marary akory tsy tonga namanga ny fianakaviana tsy tonga nandevina zay mazava angamba tsy nampanatitra valopy akory ka plus terenao dia plus izy mitoetra ny amin'izay misy azy ihany mianara tsy manery an'Andriamanitra tsy tonga nanasitrana Lazarosy Jesosy nefa Lazarosy tiany tsy ao amin'ny fitiavana le izy ampidirana fanerena fa le fomba fanantonana an Jesosy ny diso ary raha vao diso fihevitra dia lasa diso fanantenana fa zao tsy ho diso ny farany satria ny récupéreny Jesosy tamin'ny famondrapony an'ilay izy tao aloha kely tao 9:20 ary ho Marta tamin'i Jesosy tompoko raha teto ianao tsy maty ny anadahako ny valin'io dia hoe eto azao tsy maty izy fa tsy azo Marta le izy iny ary Maria fa tonga avy any nanonitra ary Maria rehefa tonga teo amin'ilay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy niova le approche izy tsy niteny hoe asevy makaty Jesosy fa za tsy zakako misy le andeha hivoaka fa izy sevy makaty fa vao naheny hoe ao ivelany ao ny Jesosy lasy Maria no nivoaka niova le approche dia izy ny nanantona an Jesosy dia ohatr'izao fifampiresahana izy mianaka ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy 9:30 dia nenkohaka teo amin'ny tongony tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako ino no fiankofana io fiankofana fiankinana tsy manery miandry izay ho ataon'ny mpanjaka tonga avy amin'ny Maria tondona avy any amin'izay tsy nahitany fanerena tany nanantona an Jesosy tonga dia nenkohaka izay ataonao izay nydika ilay fiankofana zay zany madisa loatra hoe miankohaka tsika dia hoe ndao tsikiditra atao fiankofana dia vita ilay fiankofana ataovy lay fahagagana diso be zany matotsika miankohaka dia maninona izay ataony eo tiavy ireny zay matotsika miankohaka hoe dia izay ataony eo hoe amen dika ilay fiankofana ho tanteraka anie izay tiany mpanjaka atao misy teny anglisy kely mihitsy hoe that's worship zany natao fiankofana tonga eo anatrehan'Andriamanitra no miteny hoe tompo izay tianao atao eto mety tsy voatery asiana an'le tsy voatery asiana an'iny samy manana ny fomba fandraisana amin'ny tompo fa tiako tongavana dia hoe manaiky ianao fa izay ho ataony eo amin'izay fotoana hitany sy amin'izay mety ho endrika anaovany an'ilay izy Matthieu 4:10 zao nampianarin' Jesosy eo amin'ilay vavaka atao anie sitraponao inona ny tiany
etỳ tany takiny any an-danitra. Kleopasy zany ndo hitra amin'ny lehilahy am'zay teo amin'ny vehivavy mantsy. Lehilahy koa nanao fahadisoana. Luka 4:7-8 ka hatramin'ny 29:31. Vao manomboka to dia hitanao ao miara-mamaky isa reo telo ary ireo zay eo fotsy vetivety ho hitantsika eo mivokatry zay fanereny zay. Ary izy ireo dia nanereny Jesosy ka nanao hoe mitoera ty aminay efa ho arivo zao be mpanendaka eto sady iny akanjonao iny tsara be ohatrin'iny alain'ny olona eo iny mbola lavitra ny zavatra be dehibe andao aloha miaraka aminay ato ianao hitanareo hoe tsy fahendrena raha tokony ho izy dia hoe manana faniriany zay ny anasanao satria manana fanahiny zay ny amin'ny andehananao irery. Tsy manery satria tsy afaka manery ianao fa mifaniriana kosa misy trano itoeranao dia misy sakafo be dehibe satria paster Jo mihitsy ny eo. Fa mety koa afaka mijanonao ianao dia afaka mandeha arak'izay mety aminao fa raha mifanirianay mba mijanonao tsika dia miara midinidinika dia mba miala avizanana zay vao mandeha aloha ianao. Mazava ve zany e? Fa reto dia zao zany tonga dia programa tsika tonga sady mijeren'i Jesosy. Jesosy tsy fantany hoe Jesosy io tonga dia mijanona eto zay dia ianao koa dia mijanona miaraka aminay compris. Ary Jesosy dia niditra niara-mipetraka ninana tamin'izy ireo. Tsy niresaka. Niraisy ny mofo dia nisaotra izy. Andriamanitra ny isaorany fa tsy ry zareo teo. Tsy izay name mofo ny saorany fa Andriamanitra ny isaorany hoe misaotra ny amin'ilay mofo. Namaky izy dia nanolotra azy. Vao nahiratra masy ny tananala azy. Nantoyany. Fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Tsisy resaka hoe miomanareo fa handeha. Akipio maso dia sakafo fo. Fa tsisy resaka. Aza manery reto. Aza manery fa tsy asiany resaka eo fialany. Mety hiteny fa oviana izy pastera nyteny rehefa alohan'ny ala. Zao ny teneniny andeha. Jaunina 14. Ary raha andeha dia amboatra fitoerana ho anareo. Fa teto ianao tonga dia mijanona miaraka aminay tsy mahazo mandeha rery. Tsy metsika. Dia Jesosy misy le malemy fanahy iny. Izy koa tsy dia be iny ady hevitra be hoe ka baiboly milaza terenao izy dia mifoka tao izy. Nona. Tsisy resaka, tsisy discussion, tsisy phrase. Nalain'ilay mofo, saotr'Andriamanitra, vakiny, zarainy. Tonga dia sokatra amin'izao, Jesosy poto izay to dia lasa izy. Tsy mba niteny hoe andeha. Ka raha vao manery eo ianao, dia mahatsapa ny tena no any an-tranon'olon-kafo Jesosy, na dia ao an-tranon'ny mpianany ara. Ao an-tranon'olona fantatrao ianao no miteny hoe andeha reto enonareo hoe andeha fa raha ny an-tranon'olona tsy fantatrao ohatry ny dirinao tsisy nafantatra ny elanao tsisy nafantatra satria tsy fantatrao le ao. Zay no nahitako hoe lasa tsy fantany tamin'ny Kleopasy fantany ihany Kleopasy teny an-dalina satria nazavainy ny teny mahakasika momba Mesia hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy Salama sy ny etsetsetsetra rehetra mba rahampatonga résurrection maraina fa vao nanomboka nikitika amin'izay hoe ianao ndray tsy mahazo mandeha rery fa tonga dia mijanona miaraka aminay nantianao. Hainao kely izy. Dia nanaiky Jesosy. Nanaiky anie izy. Fa rehefa nanaiky izy tsy nijanona tao. Sokafo fotsiny maso ilay olona hoe aza mifanao an'izany. Dia lasa izy. Tsy niten'izay izy sao dia misy anatin'izay misy iny. Hitenenako aminy hoe tsy nasiany resaka. Satria izy tsy miresaka amin'ny olona tsy fantany. Aleontsika manaja an'Andriamanitra eo amin'ny fiandrianany. Amen. Noraisiny Jesosy zay toerana manery an'Andriamanitra izay mba tonga anao ho afaka amin'izay toetra izay ary atonga anao ho tsy mpanery an'Andriamanitra intsony. Teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy niteny eo Matthieu 27:46. Andriamanitra, nahoana ny mahafo ahy ianao? Niraisiny le toeranao mpanery. Fa rehefa jerevantsika tsisy intervention an'Andriamanitra mihitsy taoriana izay teny izay ary dia maty Jesosy. Satria Andriamanitra tsy azo tery. Ka na ny zanany lahy tokana tiany ary manery azy dia tsy fantany.
ny vaovao tsara be anatin'izy dia zao nyraisin' Jesosy zay toeran'izay mba tsy ho eo amin'izay toeran'izay tsony ianao. Dikan'izay vao matsiaro ianao hoe nanao an'izay Jesosy ho anao dia tokony hisaina ianao zany fa tsy tokony hitoetra eo amin'izay toeran'izay tsy ianao fa isan'le mahay mametraka tompo zay tianao, le mahasoa, le mahamety. Raha androany faly be raha tsy androany dia faly ahy azo zareo nga malitiko tenenina fa jamais aza miteny mihitsy hoe mba ataovy androany hoe androany ny farany to dia teny aminao izy hoe fa izy ianao tsy fantatra ianao nefa ianao fantany ihany fa avy amin'le faditsoan'le fomba fiatrehanao azy dia lasa tsy fantany. Luka 2:27 niova ihany any mpianatra fa kina aminaran'i Jesosy ary io mpianatra tamin'i Jesosy tompo aizany tianao anamboarana ny Pasika iarahantsika mihinana manomboka tsy miimpôzy tsony hoe ary za misy trano fantako sady namako leo niavako to dia zanakanadany reny dadatoana le mipetraka ao azotsika karaha sy ny trano mety sa tsy mety kozisa aizany tianao any aminao fa natsara tarehibe aminay ary ka miteny ianao hoe tsy mety dia tsy mety aminay fa any amin'izay teneninao mety aminao no mety aminay. Iza koa nikitikika tsy no fiandriananao hoe efa hitanay mivokany mahita fotr'izay zao ianao manomboka androany maninona ny vitsivitsy no mitehaka tsy azoko le contre-attaque be le Andriamanitra efa taona manambady io izy io manatrika fotoam-bavaka ataovy izy Andriamanitra manery dia tsy ataon'Andriamanitra mitodika mihitsy le olona tsy mitodika mihitsy izy tenenina akaikinao tsy mitodika mihitsy izy satria manery an'Andriamanitra ianao fa avelohany Andriamanitra hiasa amin'izay tiany eo fa tsy tafatombo ny Adama. Satria mamela an'Andriamanitra hiasa ianao enio tsara zany ty asa ty le izy le karama io tena mety be tena raha zany tafiditra androany tena mety io izy Andriamanitra anka za mampety ny fiainanao fa tsy io asa io ka na tsy misy mihitsy ary io asa io efapolo taona any amin'ny dezera za mety raha za ianao tsy miandry an'izay fa efapolo taona any amin'ny dezera tsy hisy asa zany fa miaraka amin'ny tombo kosa aloha zany aloha manaiky azy tsara fotsiny. Amen. Petera 2:1 naran'i Jesosy fa tsy nanaraka an'izay anganongano ny firoan'ny fahafiatsehany sainy zahay raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika hitany masonay ny fiandrianany dia ajainay fa fantatra loatra fa izy raha voaterena ozy Petera nahita ny fiandrianana zay fantatray ny valeur an'izany hoe tsy azo tereny zany Jesosy farany tandreny sao dia manery olona ianao amin'ny filanao fa rehefa tsy azo terena Andriamanitra alohanareo menakavy ato an-trano aloha zany tonga tereko ato nareo fa ny tompo efa tsy azo terena za mantsy tia manery raha tia manery ianao dia na mividy andreny le inona le nenarandreny le fikotranandreny iny terenako iny oentina hony io fa za ny olona ny terenao azonareo ve le izy manaja ny fiandriana n'Andriamanitra. Ohatranao le manaja ny fiandrian'Andriamanitra voalohany ny fiandrian'Andriamanitra dia Andriamanitra mahazo manao zay tiany tsy tokony ho terena fa rehefa nanery Maria tsy fantany rehefa tonga mitondra renfort Maria netiny avy any daholo ny zanany rehetra miara tsy fantany daholo raha vao manery tonga avy any indray koa Maria anabaviny Lazarosy teneno izy akaty tonga dia tsy fantany raha vavin'le izy moa le miasa be iny izy le mpiasa be an'Andriamanitra iny Marta raha vaviny iny le tsy tadidin'i Jesosy tsony anaran'i Maria satria manery. Kleopas nresaka tamin'ny resaka tsara nresaka momba amin'ny Baiboly tsara fa vao niteny hoe arenao tokony mijanona miaraka aminay tsy mahazo manderery tonga dia close ny vavan'i Jesosy tsy niteny tsony ary tonga dia niala tao amin'le trano ohatran'ny olona tsy fantany ireo olona ireo satria nanery azy. Tena akaikinao raha vao manery an'Andriamanitra ianao hoe dia lasa tsy fantatr'Andriamanitra hoe manasanao hitsangana dia tsika mambavaka izany fahamarinana izany. Ataontsika hivavaka. Teneno Andriamanitra tompo impiry ihany nanery ianao mety tsy tonga saina fa androany mamanga ny teninao fa tsy en position ny mahazo manery ianao ary tsy misy mahazo manery ianao zany ny fiandriananao
azanato ny tananao sakafo matompo an-trano fonao dia resao izy raha amilaran'i jesosy a verina etonao trianao zay amin'ity takarivo ity mandre ny lanja ny afatra mampatsiaro anefa misy zavatra azonay erahana milalao aminao satria andriamanitra ianao rainay ianao zoky ianao fa misy zavatra tsy azonay kitihana ary tsy azonay idirana dia ny fiandriananao vavaka zay ray aminaran'i jesosy ho fotoa mpiovana ho fotoa mpanonerana ho fotoa mpitsanganana indray androany amin'ny fahafantarana fa reny fotoana rehetra nanerenay anao reny dia tonga olona tsy fantatrao zay tahaka andro Maria tahaka an'ireo praitapo rehetra tahaka ny Maria nabavon'i Lazarosy tahaka ny Kleopasy ary tsy miova ianao tsy hoe Maria ihany no niaran'ilay izy fa zay rehetra midikiditra kidikitika amin'ny fiandriananao ka manery ianao dia mamafa ny anarany ho ao an-tsainao sy ao am-ponao sanatria izany Jesosy fa tena manomboka androany aoko voatahiry ny fifandraisanay aminao ary hianatra izay tena tsy hidikiditra mihitsy hanery ianao ninninona mety mahatery anay ary izay tokoa ilay hoe raha voataria nofo izay dia milatsaka anaty fahotana ampianariny tsirairay avy manomboka androany anaiky ho taria amin'ny fanahinao ary tsy mba hanao fahatsoana vavaka izay amin'ity takarivo ity aminaran'i Jesosy mba tsy hanery ianao hanasitrana tsy hanery ianao amin'ny fitahiana tsy hanery ianao hanome vady tsy hanery ianao hanova fiainana tsy hanery ianao hanao fahagagana fa raha ny amin'izany ny hainao atao le karazana le fahavotsorany fifandraisanay aminao mihitsy ny tianao ho maro toerana mba tsy ho isan'ny olona mpanery ianao zay fa ho isan'ny olona mpankatoanao sy mpiankohaka marina anambara hoe mpanjako sy tianao dia aoka ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tiaka mafitsatsika ho ny tompo mahazo toerana vetivety kely manao vaovao ny pasteur mpanao vaovao dia tonga dia hivavaka dia tsofina ranony ao dia mirafitsika tany Jesosy. Alleluia. Ia misaotra ny tompontsika ny amin'ny afatra ny teny tamin'ity androandroany ity voninahitra ho Jesosy. Ndao no fanatitra ary tsika tsy feoko izany sany jerijerenareo ataovy anatin'iny box iny zay rehetra hoentinao hanomeza amboninahitra an'Andriamanitra androany na ny ampahafolo-karena na sakrifisy na ny fanatitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahana da iny Jesosy ianao misaotra ny Jesosy tsika ny amin'ny fatotsan'ny batisa somatsara tamin'ny sabotsy lasa teo tiako mafy be tsika ao Jesosy 30 mianada mianaka ary zareo ireo dia misaotra Jesosy fa ohatran'ny mahagaga hoe ohatran'ilay olona hitako eto daholo afa mbola misy olona hoentin'i Jesosy foana dia misaotra ny tompontsika fa raha mbola tsy niditra tamin'izany dingana izany ianao dia torona indray manaraka programantsika amin'ny herinandro ho avy izao rapitsitsika miverina eto amin'ny fotoana mahazatra amin'ny 7 ora maraina miaraka amin'ny fotoana etontsika amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo dia tahian'Andriamanitra ianao rehefa tapitra izay fotoana izay dia tahaka ny fotoana mahazatra ihany ny ankizy ny club d'enfant sy ny tanora dia ao anatin'ny fotoana ny fanomanana rehefa vita indray ny fotoana eto izany rapitra dia miaraka mivory ny tanora sy ny ankizy ny amin'ny herinandro tsisy miova amin'ny programantsika ny alatsinainy rapitso latsinainy talata larobia alleloia hafa kely ny herinandro iny teneny ny eo akaikinao hafa kely ny amin'ny herinandro satria latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy misy fotoana tsy tapaka tsika teneny ny eo akaikinao hoe zao avy foana hoe misy matahotra amin'ny teny ya occasion be omeny Jesosy atsika zany ny sekoly efa misy latsinainy talata larobia sekoly famahan'olana latsinainy fanasitranana ny talata sekoly ny tokantrano larobia lakamisy tsika maninona amin'ny 7 marainy tsika miaraka eto tahaka ny fotoanatsika tahaka an'izao fotoam-bavaka tahaka amin'ny mahazatra atsika zany amin'ny lakamisy amin'ny 7 marainy eto dia vitany maraina dia ny après-midi indray amin'ny 2 tsika miverina eto araka ny efa nilazaina tamintsika reny zany manana fotoana manokana iarahana amin'ny tanora eto ny lakamisy ariva amin'ny 2 dia tanora daholo ny olona hitako eto dia tsika rehetra ihany miara-miverina eto fa azo tsika atao tsara koa ny manasa
namana indrindrindrindra ny tanora re anao fety eto a dia asao daholo ny namanareo dia zomatsika miverina eto indray amin'ny 4 ora tolakandro tahaka ny fotoana mahazatra dia hoy zay ko hoe hafakely ny herinandro iny a fandao fenotsika tanteraka mihitsy ny herinandro aleloia ta i jesosy a ireo programatsika afaka manaraka tsika any amin'ny HVKL mission ivainty zany a dia misy fotoana rapitso zao misy fotoana tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra raha tsy diso a dia afaka manaraka direct antsika manasana tsangana re injiro ny tananao dia hivavaka tsika ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao androany misaotra satria ianao ny tasina nambina ny tsirairay avy ary tsy mety koa ny fonay raha tsy mijoro zay manatanteraka ny teninao hoe aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra fa tamin'izay rehetra ny tahinao sy nanambinanao a dia mitondra zay mba kely sombon'izay avy tamin'izany fa mba hankasitrao Andriamanitra ho voninahitry ny naranao zay rehetra netiny tsirairay avy teto androany ianao no amaly fity ianao no ankasitraka zay rehetra nitondra ny ampafolo-karena na sakrifisy na ny fanatitra rehetra androany a dia aoko voatazy any Andriamanitra ary voatazy rehetra mpamafy ho an'ny fanjakanao a ho voninahitra ao ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen mitehaka mafitsika ho voninahitra Andriamanitra Alleluia. Andriamanitra avokoa feonao rehetra na ny mangingina aza. Halleluja. Da tsika isotra ny tompo. Sandrato ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Fa izy isika no anokafan'Andriamanitra ny fony ary ampahafantarany ny zavatra tsy zakany. Anazavany hoe inona ny mahasarym-piaro azy. Misaora azy. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Renay loatra fa tena tsy mitanty rofo ianao manokatra maneho anay ny ao am-ponao. Misaotra betsaka ny amin'izany révélation zany izay nomenao amin'ny pasteur Rodolphe ahafahanay mamakafaka sy mandalina tamin'ity takarivo ity. Fa Andriamanitra tsy miova ianao zay rehetra niditra tao anatin'izay fanereny izay na Maria zany na Maria nabavy ny Lazarosy zany na Cléopas zany na izay reto dia iara n'ilay vokatra atao hoe tsy fantatrao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny fotoana sarobidy androany dia teto amin'ny fanatrenao zay afaka mifaly afaka ny ravoravo afaka nanitsy ny tenanay ary manomboka androany dia fantatra efa olona vaovao manaja ny fiandriananao zanaka mahay mametraka ny asarobidy ny fiandriananao miara miome aminao zay fa raha vao fiandriananao amin'izay tianao atao dia tsy miditra zay ka hanery anao intsony manomboka ny tiana ity zany no angatany atompo mba ho ampianao ny tsiraray avy misaotra fa mifanaraka amin'ny teny ny fanampianao misy olona tsanganao eto tonga olona mahay manaja ny fiandriananao. Tsarovo Jesosy rehetra marary mety tonga eto mety manaintaina anaty fampahoriana na mety eo miatrika adiny tokantrano na mety efa adiva eo mifampitena mety efa potika mihitsy azy. Tsarovo zay rehetra manana olana eo amin'ny asa zay rehetra manana olana eo amin'ny fianarana olana ao amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny fifandraisana amin'ny mionivon-drafojana sy mivinantona inona zavatra tsy mandeha amin'ny laony ny taratasy karakaraina fanahinany amin'ny hoavy tahotra mety fanahy mangeja fanahy mampahory mety ho dépression ihany koa na mety ho zavatra nitranga tany amin'ny lasa manaraka foana ohatrany tsy mety resy androan'ilay fotoana mamety inona efa afaka hikasianao satria Andriamanitra ianao dia misaotra ray aminaran'i Jesosy fantatra efa ao ambadiky ny teny miasa ianao ao amin'ny teny miasa ianao amin'ny alalan'ny teny miasa ianao amin'ny anaran'i Jesosy raisy nitsodrano izay tononony tanteraka amintsika tsiraray avy mandehana fa ho lehilahy sy vehivavy mahay mijoro ianao mifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra aminao ianao ilay antsoina hoe mpanaja ny fiandrianan'Andriamanitra ianao ilay holazaina hoe mpanandratra ny fiandrianan'Andriamanitra ianao ilay tononony fa mahay mitandrina tsy mikitika na midika izo mikitika ny fiandrianan'Andriamanitra ianao ilay mpiankohaka marina anambara hoe tompo mpanjaka ianao aoko ho tanteraka izay tianao ndao raha merina an'izay saroa telo tompo mpanjaka ianao aoko ho tanteraka arak'izay tianao aveo tsika fanondrony tompo
mpanjaka ianao aoko ho tanteraka arak'izay tianao farany miaraka isa roa telo tompo mpanjaka ianao aoko ho tanteraka arak'izay tianao halleluia raha vao mahazo hainao io fiandrianan'Andriamanitra io tsy tataraiko ny amba fandana miaina an'le izy dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona sarao fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo amen andriama Andriamanitra tsy natao tanany anao Andriamanitra tsy mianky namin'olony anao Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasana ihany no tena izy Andriamanitra tsy natao tanany anao Andriamanitra tsy mianky amin'ny olony anao Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasana